amin'izao fotoana izao isika ka hiaraka hamaky salamo. Miderahany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Aokanao izany navotany Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo sy nangony ny avy tany amin'ny tany maro dia avy tany Atsinanana sy Andrefana ary tany Avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Miderahany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Andeha hiaraka hivavaka isika mba hanandratantsika an'izany fiderana an'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, isaoranay mandrakariva ianao ary atolotra ianao hatrany ny dera noho ny nanavotanao anay. Notahinao daholo indray izahay ka tratra izao folakandro amin'ny sabata izao. Ianao ihany no anoloranay ny haja sy ny voninahitra ho amin'izany. Angatahanay hatrany kosa ianao mba hanatrika ny fotoana rehetra izay ataonay. Ameno anay ny fanahinao masina ary anamasina anay sy hitahy anay ka ny fotoana rehetra ho tanterahana izay rehetra hiara andray anjara dia tariny fanahinao ka hitondra hery ho anay rehetra ny fotoana amin'ity folakandro ity. Dia misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny ivavahanay. Amen. Amen. Eny ary miarahaba antsika tsirairay indray ny amin'ity folakandro sabata ity. Mino fa nandalo sabata mahafinaritra isika tsirairay avy, izany hoe ny tapakandro voalohany izany. Miarahaba ny any tokantrano naiza misy ianao dia arabaina arabaintsika ihany koa ireo teknisianina izay mikirakira ny ataontsika hoe vata maro-bokotra sy ny karazany na ao amin'ny radio ao na ato amin'ny mampitatsika antsara izany dia miarahaba ihany koa Volasoa. Miarahaba ny Vatosoa, miarahaba antsika rehetra ary manonona hatrany fiadanan'i Kristy ho amintsika tsirairay avy. Eya, mialohan'ny iderahantsika n'Andriamanitra ihany koa, ankira izany dia andeha atolotra antsika no mety ho endriky ny fandaharana indray izany amin'ity anio ity. Misy izany famintinana fohifohy ny herinandro fiaraha-mivavaka izay nilalovantsika nandritra n'iny herinandro iny. Dia satria koa moa izany amin'ny alatsinainy Volasoa andro maneran-tany ny fanomezan-dra dia hiresaka ny amin'izay tsika ary manambahiny koa tsika hiaraka amintsika amin'izay resaka izay. Izany hoe miaino tsara isika satria isika mihitsy koa no entanina hanolotra fanomezana lehibe indrindra dia ny aina izany ny ra aina dia ny entanina ihany koa isika mbola hiresaka amin'izay tsika rehefa avy eo. Isy ihany koa fandaharana ho an'ny ankizy dia ireo pastora mirahalahy izay miaraka amintsika dia ho avy eto ihany koa izy ny resaka fifoazana sy resaka makasika an'izay izany. Dia misy hira izany eny anelanelany eny. Toy izay izany ny zavatra ho hitantsika amin'ity folakandro sabata ity. Dia andeha ary sika hiaraka hideran'Andriamanitra. Anao ny hira fa 7:20 isika dia ataontsika maredona tsara amin'ny fofeny fifaliana mafy tsara ihany koa naiza misy atsika. Ndawary. Isabel caminha ni fana votandeibe saya mudena marube devitare camidera saya mudena marube devitare camidera. Fiangunano mahasandratureni feo iderani panavutra natiane fitrazizao irawampande anana irasuni ziuna
mafidi ni fitiavani vali ni fiderani tuila ni fitiavani vali ni fiderani tuila. Eny ary volasoa nafinaritra ny fideran'Andriamanitra ary ny fahazatany rehetra isika rehetra dia samy mideran'Andriamanitra avokoa. Tsara Jehova mandrakizay famindrampony. Andeha isika hiditra kely amin'ity resaka fampitinana ny herinandro fiaraha-mivavaka ity. Inoko fa nafinaritra antsika ilay izy tsy vitany hoe mafinaritra fa nanovozana hery. Amin'ity anio ity isika rehefa avy eo dia isy namantsika hijoro vavolombelona ihany koa ny amin'ny nandalovany tao anatin'izay herinandro fiaraha-mivavaka izay. Mialohan'izay nefany dia andeha volasoa ho resadresantsika ho fitinina kely hoe inona daholo ny zavatra hitantsika nandritry ny herinandro, inona ny tena zava-dehibe, inona no hery tena tokony sotomina tao anatin'izay herinandro fiaraha-mivavaka izay. Eny, ny lohahevitra aloha izay ny rahantsika nanana tao anatin'izay herinandro izay dia ilay manao hoe mizotra ho amin'ny mandrakizay. Ary izay rehetra nyresantsika tao anatin'ny herinandro dia izay tokony ho fiainantsika eo amin'izay dia mizotra ho amin'ny mandrakizay izay. Ka raha tsaroantsika dia ny antso natao tamintsika dia ny mba iainantsika n'izany hoe mizotra ho amin'ny mandrakizay izany tokoa, ka hoe tokony ambina sy asa ary vavaka mandrakariva isika tahaka ny hoe androany izany sisa no andriainantsika izay hoe hizorantsika maka amin'ny mandrakizay ity. Dia nisy lohahevitra maromaro tao efa-tsoa izay ny rahantsika nahita. Tamin'ny voalohany isika dia nantsoina mba hanana fomba fijery ny mandrakizay mihitsy, ka hoe na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana na hoe izay zavatra sarotra mety iainana eo amin'ny fiainantsika dia ny ao an-tsaina mandrakariva dia ao ambadika izao rehetra izao mandrakizay. Raha faly dia tsy variana amin'ilay faly fa mieritreritra hoe misy mandrakizay ao aorianan'izao fa tia mandalo ihany. Raha mampitanondrika moa ilay toe-javatra mazava ho azy dia vao mahay mampitraka izay hoe ao ambadika ao misy ny mandrakizay. Ka ny tokony hoe fomba fijerintsika izany izao amin'izao nandalo ny herinandro izao, efa avy nandalo ny herinandro izao dia hoe manana fomba fijery mibanjina ny mandrakizay mandrakariva. Tao amin'ny andro faharoa indray isika dia nahita ny hoe toe-tsaina madio sy mahon-tena. Ao anatin'izay dia ny toe-tsaina mihitsy izany no amboarina ary mila izay hoe fomba fisainana madio izay. Indraindray mantsy io zavatra mameno saintsika io izany dia manakana antsika amin'ny tena fifandraisana, tena hoe mivavaka amin'Andriamanitra izany hoe tena amin'ny fahadiovana. Fa indraindray izany lasa be loatra ilay zavatra manakana ny fiainantsika dia variana isika dia tsy tena mifandray amin'Andriamanitra. Toy ilay vehivavy nresahana tao amin'ilay andro faharoa nisy an'i Elizabeta hoe nandritra ny 5 taona izy dia mandeha any am-piangonana foana, kanefa rehefa avy eo izy natsapa fa hoe tsy tena mivavaka tsara satria izy nanana zavatra be da be izay niainany. Ary nahasahirana azy ny herisetra, ny adi-tsaina nahazo anazy dia tsy afaka nivavaka tsara izy dia rehefa afaka tamin'izay izy, rehefa nisy olona mifampiresaka taminy dia teo izy vao tena natsiaro hoe tokony nanadino ny lasa. Ny zavatra tsy nety rehetra teo aloha tsy tokony ho tsaroako intsony fa manimba ny fifandraisako amin'Andriamanitra dia teo izy vao tena natsapa hoe mifandray amin'Andriamanitra. Tao anatin'izay koa ny hoe mila mahon-tena amin'ny vavaka mandrakariva isika. Izay mihitsy izany ilay toe-tsaina tokony hananantsika amin'izao mizotra ho amin'ny mandrakizay izao. Rehefa avy eo moa isika dia niara-nianatra ny amin'ilay hoe ny adidy izay tokony tanantsika amin'ny maha-kristianantsika dia tao ny antsoina antsika mba hanana fitiavana ny hafa na ny fahavalo ary
de hoe mity tsy mankahala fa mamela heloka de mitondra ny hafa hoe eo amin'i jesosy a de rehefa avy eo ihany koa nantsona koa isika mba ampiatrano kanefa tsy monmonina ka ny antsonantsika hoe fomba fiaina tokony ananantsika koa zany amin'izao diantsika mizotra ho amandrakizay izao dia andeha mba ho ampiaritsika izany tsy monmonina ny amin'ireo izay mangataka mba mila fiantrana amintsika satria mety tsy tena voatery amin'ny endriny hoe mampiantrano vahiny ara-baky teny le izy fa misy olona mila ny fiantrantsika ny fanampiana dia tsy menomenina isika maneho fitiavana dia tao anatin'izay averina le hoe mamela heloka satria jesosy ary mamela heloka. Ie ao anatin'izay dia mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay izay a tao anatin'ny fizarana manaraka dia hoe mahafeno ny fepetra ho amin'ny asa fanompoana ary nafinahitra ihany koa izy io satria nampianatra antsika manompo ny hafa mitohy amin'ilay andro teo aloha le izy a ary tena mila ny hafa isika ilaina ny fanompoana ny hafa izay ny antony hanomezan'Andriamanitra ireo karazana fanomezam-pahasoavana isan-karazany amenantsika matoy nomena dia hanompoana ny hafa fa tsy hiderana tena na ireharehana izay zany no anisan'ny dingana anankiray tokony ataontsika mba azahoantsika mizotra ho amin'ny mandrakizay ary ny fanomezam-pahasoavana dia nataon'Andriamanitra samy hafa avokoa na dia atao hoe samy fanomezam-pahasoavany fitenenana ny fampianarana ary dia mbola samy hafa ihany ohatra hoe ny anay maravavy a dia samy hafa fa raha ohatra ka tena nataon'Andriamanitra mitovy be daholo izy a dia tsy hita izay ilaina ny hafa dia tena zava-dehibe zany a ity fanompoana ny hafa ity dia ary ny zava-dehibe anankiray tamin'izay koa dia hoe ny zavatra izay ataontsika dia mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany tsy ho firehariana ho isika teo a na hoe hanomezana laza ho an'ny tena na amin'ny alalan'ny hira io satria misy karazana le fanomezam-pahasoavana ny amin'ny teny ny amin'ny asa dia na manahoana zany na manahoana dia mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Ie dia inona hoe efa noraisitsika izany dia efa hanaovantsika fanandramana miaraka amin'Andriamanitra satria rehefa manana tombony ao anatin'izay fiarahana amin'Andriamanitra fampiarana n'ireo lesona omena izay isika dia mba ho hitan'ny hafa eo amin'ny fiainantsika ny fahatsaran'Andriamanitra dia izay ihany koa mantsy ilay lesona ny arahantsika nandray tao hoe mba tantarantsika zany dia fanehoana ny fahatsaran'Andriamanitra zany hoe antsoina mihitsy zany sika mba hizara amin'ny olona rehetra ary hamela ny olona hahita sy hatsapa mihitsy ny fahatsaran'Andriamanitra izay tonga teo amin'ny fiainantsika ka hijoroantsika vavolombelona dia teo ilay ny antsonantsika hoe mba tena ho tahaka ny hoe hananan'olona trosa mihitsy no fahatsapantsika fa isika ary moa hananan'i Jesosy tsy trosa mihitsy ny amin'ireny olona izay mbola tokony hitoritsika ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ireny a dia mba ho dodina tahaka ny Paoly isika hizaran'izany dia tsy ho menatra ny filazantsara dia hanefa trosa maika ho afaka amin'ny trosa mantsy dia tsy ho menatra amin'ilay fandehanana any amin'ilay tanjona dia ilay tany Kanana dia niteny mihitsy Andriamanitra hoe ny tavako no andeha dia miaraka amintsika izy manampy antsika izy manome fitsaharana ao antsika izy a fa isika mila mibanjina azy a ary mila mijery an'ilay tanjona mandrakariva mba ho tody a fa tsy vilivily. Ie tamin'ny ny herinandro fiara-mivavaka iny moa dia rehefa nampianarina zany isika ny amin'ireo fomba fijery ny toetra tokony ananana ny fomba fifampitondrantsika dia nandray antso ary isika ka ilay antso izay niraisitsika dia andeha andiniray ao amin'ny soratra masina novakitsika amin'ny tianantsika azy dia ny Isaia 2:10 andininy 4 ny Isaia 2:10 andininy 4 dia izao no lazainy hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary teny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe miderahany Jehova miantsoa ny anarany ampahafantaro any amin'ny firenena ny asany ampatsiarovy fa efa misandratra ny anarany dia io no nandraisantsika lesona tamin'ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana teo Patsakana izay rehefa nandraindro ny fahamarinana avy amin'i Jesosy izy nanova ny fiainany dia avy hatrany dia izy indray no nandeha nitady ny olona izay olona nahamenatra azy taloha sy nitsoahany taloha dia zasainao ihany koa mba handray an'ity hafatra ao amin'ny Isaia 2:10 indrindra leo amin'ny tapany faharoa ty hoe ampahafantaro
any amin'ny firenena ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ary apatsiahivy fa efa misandratra ny anarany. Amintsika teny hafa iny hoe apatsiahivy fa efa misandratra ny anarany iny dia hoe lazao amin'ny hafa mihitsy ny alehibeany izany anaran'Andriamanitra izany. Ka izay no antso atao ho antsika rehetra hoe amin'izao dia izao dia andeha ampahafantarina ny hafa ary ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia amin'izay fotoana izay mantsy sady hitondra fiovana amin'izao fiainana izao isika no hitondra ny olona ihany koa araka amintsika ho any amin'ny mandrakizay satria fitoerana maro no nomanina ho antsika vovonjy any amin'izany toerana izany. Tsy mandeha irery izany. Izay indrindra. Andeha ary sika anaraka fijoroana vavolombelona anankiroa mahakasika an'izay herinandro fiaraha-mivavaka izay fa ho an'izay mbola tsy nahavita dia mbola presihana mbola anatanteraka satria tena zava-dehibe ho amin'ny fiomanantsika ho amin'ny fiainana mandrakizay izy ity anampy antsika amin'ny fiainana andavanandro mihitsy koa amin'ny tokony fitondra tenantsika sy ny fomba fisainantsika dia aza raha tena zany aza adiny mihitsy aza velandalo fotsiny izay mihitsy dia manasa antsika mba amerina indray raha te mbola amerina ary izay mbola tsy nahavita dia manao voraka izay mihitsy. Nena zany dia nafinaritra anaty tamin'ny fiaraha-mivavaka tamin'ity herinandro ity dia nampahiva tamin'ny fiainanay ary nantoatokantranonay dia efanesina tamin'ny fiarahamonina satria mahafinaritra ny fiaraha-mivavaka tsy tapaka amin'Andriamanitra ary zao dia hijoro vavolombelona eto ny tenako fa itsika rehetra rehefa mananton'Andriamanitra tsika dia tatana tsika izy ary mefitahiana tsika izy raha ny zava-mahagaga amin'ny fiainantsika ary teo mivadiko dia narary izy tamin'ny herinandro iny ary mivody be ny tongony nefa izay tsy nentinentana ny dokotera satria lisy zavatra mivody be dia ataorana hodidiany dokotera dia matahotra ilay hodidiny izy satria izay tsy manam-bola ny jaboana izany dia teo amin'Andriamanitra nametrahany amin'ny fanahiny rehetra dia nojabony izy ary zao amin'izao savaty izao izy dia efa mahatsangana izy ary sitrana ny tongony satria valy mivavaka nangataka tamin'Andriamanitra ary efa nanao fiaraha-mivavaka izay dia lohatenin'ny fiaraha-mivavaka anay dia nafinaritra be ny hoe mizotra ho an'ny mandrakizay dia nitanjonay zany dia zotra ho amin'izany toerana mandrakizay izany fa itsika na amin'ina ny ataontsika rehetra dia hakintsika amin'Andriamanitra ny fiainantsika satria izy mahay zavatra rehetra ary zavatra izay tsy taka ny saintsika dia takatry ny Andriamanitra ary amin'izao kosa dia mbola hijoro amin'izany vavolombelona mampitaika amintsika nama-korehetra rehetra avikino amin'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra ary aza mialaminy fampikiro mandrakizay izy ary ny tanjontsika dia zotra ho an'ny mandrakizay ary hivavaka koa tsika ho andry-namantsika na mpiray fanatenanantsika ny akonantsika ny ao an-tokotanintsika ary indrindra fa ny ao amin'ny fiarahamonina dia fankatian'izy ireny tsika ary efa mera-mieko tsika ka tsy hitana lahelo isika. Fahatsapana ny raisiko izany tamin'ny fiaraha-mivavaka ho an'ny vehivavy dia raisiko tombotsoana any nanatrehana an'ilay izy hatramin'ny farany ary nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy aho zany hoe mba tsy hisy fahatapahana ilay izy dia hitako hoe nitohy be ilay lesona dia misy tombotsoa entinao amin'ny tokantrano ilay izy satria resaka hoe dia ho any amin'ny mandrakizay zany no lohahevitra lehibe dia betsaka ny lesona nivozona tao indrindra fa ny eo amin'ny fahadiovanam-po sy ny eo amin'ny fiarahamonina misy ny tena dia tokony hoe hifanakaiky hifampizara amin'ireo mpiarahamonina zany amin'ny lesona izay niraisina avy taty indrindra fa eo amin'ny fanaovana ny asa fitoriana dia ao koa ny lesona momba n'ilay hoe ny fitondrana ny enta-mavesatra ao eo amin'Andriamanitra dia eo koa ny hoe tokony hanana fifaliana lalandava zany tsika ninninona zavatra miseho dia hosainina mandrakariva ilay dia ho any amin'ny mandrakizay na soana tsara zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia ny dia ho any amin'ny mandrakizay mieritreritra mandrakariva hoe ao ambadika ao mbola misy fiainana mandrakizay tsara lavitra izay no manin'Andriamanitra ao antsika fa ny fiainana ianantsika ity dia indramina avokoa dia eo ihany koa ny fahaizana mamela heloka na inona ataon'ny olona amintsika zany dia tokony hamela heloka ho amin'ny hafa isika ny lohahevitra farany moa dia lohahevitra tsara indrindra dia ny fananana fanantenana
eo amin'ny fiainantsika zany tsika indraindray dia indrindra amin'izao fiainana sarotra misy atsika izao dia mila hokivy indraindray eo amin'ny fiainana izay miseho nefa ny kristianina zany a dia tokony handray lesona mandrakariva hoe manana an'Andriamanitra tsika izay tondratsika ny enta mavesatra izay hoentintsika ety amin'ity tany mandalo ity dia izay ny lesona ny tovoizina nandritra ny herinandro iny dia ny fampiarana an'ilay izy zany sy fangatahana amin'ny fanahy masina sisa no tena hoe tadiavina mba ahatanteraka an'ilay izy ao amin'ny tokantrano sy atraikatra ny amin'ny fiangonana. Vava Kamazava
eny tapiverina eto indrayntsika fatsoa ary rehefa avy nyresaka n'izay ny amin'ny herinandro fiara-mivavaka izay isika dia resaka toe-javatra anankiray izay ilaina indray amin'ny fiainantsika ary anisan'izay tokony ataontsika ihany koa amin'izao tsika miara-mandeha amin'Andriamanitra indrindra midia mankany amandrakizay izao dia tsy inona moa izany efa notonon'ny vadisoa ihany ilay izy tany am-piandohana fa ny resaka fanomezan-drà izay amin'ny fotoana atsoatsy amin'ny alatsinainy fa 14 ny volana Jona no ilay andro fankalazana maneran-tany mihitsy ny fanomezan-drà na ilay atsotsika izany amin'ny teny frantsay hoe journée mondiale du donneur de sang ka ho amin'io amin'ny alatsinainy io ny lohahevitra na hoe ho amin'ity taona ity izany ny amin'ny fanomezan-drà amin'ity taona 2024 ity dia manao hoe manome rà ampy-tempo ny fon'ny hafa manome rà ampy-tempo ny fon'ny hafa dia asaina manokana ny vehivavy ary izay no anisany hoe andraisana anjara amin'ny fanentanana manokana amin'ity folakandro ity satria tamin'ny valomarsa moa tsy nanana tombontsoa nanatanteraka an'izay isika raha toa ka isan-taona isika manao an'izany rehefa valomarsa dia andeha isika mba ho avy betsaka amin'ny alatsinainy anamboatra ny fandaram-potoanantsika isika vehivavy mbola omena antsika eo rehefa avy eo ny toromarika fa andeha isika mba hanome rà ka ampy-tempo ny fon'ny hafa dia tsy ny vehivavy rery anefa fa isika rehetra na vehivavy na lehilahy izay afaka ampy-tempo ny fon'ny hafa dia andeha isika mba hanampy ampy-tempo ny fon'ny hafa tokoa amin'ny aina na ny rà izay omentsika andeha aho ampy-tempo ny fon'ny hafa toy izantsika an'izay le lohahevitra izany nampitsika an'izay hoe andeha aho ampy-tempo ny fon'ny hafa ny zavatra mahafinaritra volasoa ity manome rà ity dia misy tombontsoa be mihitsy tena misy tombontsoa satria indraindray mety matahotra hoe ny avy ve sao dia tsy ampy ny ràko raha mbola nasorana ahoana indray ve sao dia vao may marary sao dia izany indray ny voan'ny tsy fahasalamana eo na ohatran'izany fa tena misy tombontsoa nisy fotoantsika efa niaraka tamin'ny docteur Jimmy izay nizarantsika nyity tombontsoa ny manina moa ny atao hoe azo avy amin'ny fanomezan-drà ity dia azontsika averina kely eto ilay izy hoe inona avy ireo tombontsoa azo amin'ny fanomezan-drà ny manome rà aloha voalohany indrindra dia mamonjy aina izy ity ny rà manko tsy mba ohatra ny hoe fanafody vidiana eny amin'ny farmasia dia hoe marary ilay olona tsy ampy rà na hoe didiana dia mila rà dia hoe andeha eny amin'ny farmasia dia hoe misy rà ve tsisy fa tsy maintsy olona hafa no manome izay izany aloha tena zava-dehibe ary tsisy afa-tsy olombelona no mamokatra rà fa tsisy hoe usine mpamokatra rà fa olombelona ihany no mamokatra azy ary mahagaga ny asan'Andriamanitra dia nefa ny be da be ireo olona mila rà mety misy hoe reny miteraka dia very rà be izy dia mena rà misy ihany koa ireo didiana misy ireo manana tsy fahasalamana amin'ny tsy fampin-drà dia tena mila rà noho izany mila foana any amin'ny banque de sang izany tena ilaina foana mihitsy ny rà ary raha vao tsy misy ny mpanome dia tsy misy izany ilay famonjena azo atao dia zava-dehibe izany izy io dia izy io ihany koa dia manampy betsaka an'ilay ivon-toerana izany rehefa hoe tongontsika manome dia manampy betsaka ny ivon-toerana izay manome rà misy afatra moa izany ao anatin'ilay nolazain'zareo avy eny hoe raha ohatra ka tena betsaka ny manome dia mba tsy manao an'ilay hoe paosy iray olona roa manolo azy fa mba paosy iray olona ray dia izay izany anisany tena hoe zava-dehibe amin'izy ity misy ihany koa mieritreritra fa hoe sao dia marary dia nefa n'izao mampihena ny mety hahatratra ny aretin'ny fosin'ny lalan-drà ny fanomezan-drà ny infarctus indrindra
dia mety izany hoe fahatsetsehana lalandra zany mampihena ny mety fahazahonany ireny a ny fanomezana rà. Nisy ina moa expérience zany fandiniana tsotsotra zany a tamina lehilahy 13 ka hatramin'ny 19 taona fa manome rà régulière zany hoe matetika zany zareo isaky ny enim-bolana na manaraka an'le fotoana fanomezan-drà dia mihena amin'ny 20 isan-jato io fahazahoana ny infarctus io. Zany hoe mitondra fahasalamana zany a ny fanomezan-drà. Mampihena ny aretin'ny fosiny lalandrà izy io a, ny tension sy ny ohatran'izany. Mais tsy marihatra be intsony ny rà. Mampihena n'le fahatsetsehana zany lasa mba matsoratsora kokoa zany ny rà dia mora ny fikorianany. Dia izao koa anankiray tena zava-dehibe rehefa manome rà isika dia miavao ny ràntsika. Misy fanavaozana zany ao anatiny ao, mamorona indray izy, manadio indray izy amin'izay nesorina teo dia lasa misy vaovao. Dia izay zavatra izay nefany mampihena ny mety fahatratraran'ny homamiadana. Dikan'izay zany tsy mamparary mihitsy zany ty manome rà ity fa vao mahay mahasalama. Za zany za manokana dia efa nanao fanandramana izy io fa tena mahatsiaro hoe salama mihitsy zany ianao rehefa manome. Tena maivamaivana ary hitanao hoe miova na rehefa elaela zao tsy manome rà dia tena hitanao hoe marihatra le izy rehefa manome rà. Dia rehefa avy eo indray ka manao manome rà matetika zany ianao araka le mbola resantsika eo moa zany ny hoe isaky n'inona le izy fa tena hitanao mihitsy hoe tsy marihatra tsony rehefa avy eo ary tena mahasalama. Dia izay ny ampirisihana antsika hoe tombontsoa izy io ary misy toko sy andiny anankiray izay tiako zaraina amintsika ny jauna toko 10 andiny 17 jauna toko 10 andiny 17 manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Inona moa ny aina? Ny rà koa dia aina. Dia raha tia ny hafa ianao tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ràny hamonjy ny sakaizany. Dia ndao ary tsika andeha hamonjy rà ampitempo hamonjy aina, ampitempo ny fon'ny hafa. Manentana antsika zany mba tena ho betsaka isika ny hanome rà. Tsy eritreritra hoe za tsy mananavana anolorana na tsy misy marary tokony homena ka hoe andeha hanome fa mba hanome betsaka isika ny sitrapo dia mba ho tanteraka ilay tanjona izay fandraisan'ny vatosoa teo hoe mba tsy hisy intsony le rehefa misy marary dia hoe olona roa manolo paosy iray fa olona roa fa mba hanana tahiry be lehibe ny banky dia isika rehetra nefa izay nanome aina mba hamonjena ny hafa hanome rà ampitempo ny fon'ny hafa izay. Dia manana vahiny isika vatosoa izay mpiara-miandraikitra n'izay lafiny ao amin'ny resaka fahasalamana izay moa ka anasa isika handroso ngataka iraray amin'ny zareo amin'ny lafiny ara-teknika ao isika dia ampandroso ny vahiny ka ho atolontsika ny vahintsika sa ho ampandrosotsika avy hatrany aorianany hira. Aleo andeha ny hira ary aloha ndao ary. Jesús
eny ary tonga ny vahintsika ny pasteur Saint Garçon Misaela zany a izy a ny aumônier ao amin'ny hôpitaly mikarakara ny eny amin'ny hôpitaly eny izy no hitarika an'ity izy ireo ekipa miaraka aminy zany a no hitarika an'ity fanomezan-drà eny amin'ny hôpitaly Agera ity. Miarabanao pasteur. Miarabantsika mpiaino sy mpanaraka an'izao fandaran'izao ary miarabany ranabavy Vatsoa Saint Garçon izay atao amin'ny Fédération Madagasikara fony. Eny ary fanontaniana avy hatrany pasteur izavy no antsoina zany amin'ity fanomezan-drà ity. Ny antsoina moa zany dia ny membre adventiste tsara sitrapo rehetra. Ny antsoina koa ny vehivavy rehetra, tanora ary salantaona eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 80 taona zany dia antsoina manokana mba hanome rà. Fanontaniana manaraka pasteur hoe indraindray ny olona mety mieritreritra hoe ao anatin'ny mbola tsy resitsika zany aloha le Covid-19 zany amizao fa mbola ao anatiny ihany isika na dia atao efa mihena ary le izy inona no fepetra zany tokony ho raisina zany eo amin'ity fandehanana makeny ity. Mariana aloha fa efa nanontany teny ihany izahay zany fa nanome toko zareo fa inona kosa no satria efa betsaka zany manome rà fa inona kosa zany fepetra zany tokony mba raisin'ireo tsirairay avy izay mba te handeha eny zany andeha hanome rà eny mba hiarovana ny tenany tsirairay amin'ity aretina izay mbola misy ity. Ny misaotra betsaka ny amin'ny fanontaniana ny fepetra sakana zany izay tokony ho raisintsika dia mazava loatra fa tsy misaraka amin'ny ary vavaorona isika. Raha azo ataontsika koa ary mitondra ny reny gel désinfectant ireny izay fanao am-paosy dia tena tsara mihitsy isika mba mitondra an'izany koa.
Ny fipetra manaraka koa dia tsara mitsika manao voky tsara aloha ary aoka mba hihinana sakafo ara-pahasalamana zany alohan'ny anomezana ny rà. Tsy mihinana fanafody tsika na ohatra hoe ny vitamine C na antibiotika ohatra. Raha ohatra ka mety hoe nihinana CVO ianao dia alongoloha ajanona kely aloha le izy aloha fa rehefa atsasakadiny ao aorianany fanomezanao rà zay vao mandray an'ilay fanafody indray ianao. Dia fipetra koa zany dia aza donoina ny mitondra karapanondrom-pirenena. Dia zay zany amin'ny kapobeny ny fipetra. Raha ohatra ka manana an'ireny viziera ireny moa ianao vao maika koa tsara fa apresiana zany tsika rehetra aloha mba ary vavaorona no hoentintsika makeny amin'ny hôpitaly. Ia, raha azoko tsara zany eo amin'ny resaka fihinanana fanafody raha mihinana fanafody tension zany le olona na mihinana fanafody mahazatra anazy dia tsy hohanina aloha amin'ilay fotoana ohatra zany amin'ny maraina zany zao le izy dia amin'ny fotoana izy zany aloha mbola tsy hohanina le fanafody fa rehefa vita le fanomezana rà zany atsasakadiny aorianan'izay dia afaka mihinana le fanafody ara-dalàna tsara izy. Zay zany le izy. Eny tompoko. Izy tia manome rà ity koa zany misy hoe olona ohatran'izao no manome rà. Efa nisy natsidika ny pasteur ihany teo hoe ny salan-taona 20 ka hatramin'ny 80 taona fa mbola misy hafa ve resahana mahakasika an'ity hoe ohatrotry ahoana ny olona afaka manome rà. Misaotra ny amin'izay fanontaniana izay tsara marihana tokoa izay satria tsara mihitsy zany raha mba salamina amin'ny ankapobeny aloha ny olona manome rà. Zany hoe tsy manana aretina mitaiza zany ny olona manome rà. Raha ho antsika vehivavy dia tsy mety zany ny olona be voka no manome rà na hoe mampinono. Ary ampirisihana izay manana lanja 20 kilao no miakatra zany no manome rà. Dia le salan-taona moa fandresantsika teo 20 ka hatramin'ny 80 taona. Ka raha ohatra ka lehilahy isaky ny 3 volana zany no afaka manome rà zany isika. Raha vehivavy kosa dia isaky ny 4 bolana zany. Zany raha nanome rà zany ianao tamin'ny 4 bolana lasa dia amin'ny 4 bolana itsahany indray zany ianao vao manome rà, afaka manome rà. Zay zany ny no an'ny vehivavy zany dia ohatrany mbola misy fanampiny kely hoe olona tsy tonga fatim-bolana ihany koa zany dia tafiditra ao anatiny sady zany pasteur. Zay indrindra. Misy fipetra hafa koa ary ity hoe raha te hafantatra ny groupe sanguin-nao zany ianao dia maimaimpoana ny fanaovana an'ilay izy ao amin'ny fotoana io. Zay indrindra. Ny fotoana io zany dia nilaza mihitsy zareo hoe raha misy te hijery ny groupe sanguin dia maimaimpoana zany zareo amin'izay fotoana izay. Dia raha amin'ny fotoana fahafahanao manome amin'izay dia afaka manome foana zany ianao. Ny pastora Misaela sy ny ekipany zany no hitarika antsika zany ao anatin'io fanomezan-drà io nisy tsika niza dia entanina mihitsy zany mba ho avy avokoa isika andeha isika mba andeha mba hanolotra ny aina, hanome aina ampitempo ny fon'ny hafa mba hahazahoan'ny hafa fanasitranana ihany koa. Mety hoe ny rànao no nahavelona olona anankiray dia efa tena inoko fa zava-dehibe mihitsy zany. Dia ny tanora ohatra nefa natsidika anao teo pasteur antsoina manokana zany ny tanora mba andeha satria service communautaire izy ity asan'ny an-tsitrapo, asan'ny fifandraisana amin'ny hafa, fanampiana ny hafa dia andeha mba andeha. Misy hafatra sy fanentanana farany ve pasteur mba azonao lazaina? Misaotra indrindra fanentanana farany izay teneninantsika dia zao hoe mba aoka isika zany ho tonga maro amin'ny fotoana io marina fa manomboka amin'ny 9 ora maraina misokatra ny banque de sang ka hatramin'ny 2 ora folakandro zany no fotoana izay andraisana antsika ao. Marina koa fa raha ohatra ka mandeha amin'ny HGR zany sika dia any amin'ny farany avy
misy ny banque de sang ampifiloha zany mandeha mahita terrain zany nao terrain de jeu de avao misy terrain de basket de avao mahita ny chapelle protestante de any amin'ny farany indrindra misy ny banque de sang ao amin'ny asera ampifiloha. Ya ny fepetra ray metatra moa zany dia angatahany zareo mba ho atsaina tsara dikan'izay zany a mety hoe ny atokotany eny isika no miandry raha betsaka ny olona dia aleo ihany mitondra elo na ohatran'izany sao dia fanina mialohany fotoana eo zany tsika. Ie, misaotra indrindra pasteur misaotra amin'ny fahatongavanao a dia mirary soa andrehetrarehetra izay hanome raha ihany koa. Dia mirary sabata mahafinaritra ary mametraka ny veloma mandra-toerana indray tompoko. Veloma tompoko. Eny ary angataka hira indray isika ao amin'ny teknisianao a mba hidirantsika amin'ny fotoana manaraka izay iarahantsika amin'ny ankizy. Mandro suizani tianai
trany ty fiainana diavina feno fandrika mampitomany mampilofika ty metilo orina makombola farina fantatrao fatsiaritrany ety miarena teo fanjasondrina fatsy ety ny afara ny fiainana Kinaminao e Tompo, tsy ho fidianao velety, miasa marako Jesosy Tompo, mahoisan'ireo vovonjinao. Orinamaku mbula farina mankamamizao tuturizao mitsangany anao fanzamangina ndetoriu ndelaza hoavy Kristi hatsaro hatreo miatakandro fa tsy tompony ampitso izao sy anao ndrao aneny nakay tomany mba teo ihany fa tsy ty zay natao Kinaminao e Tompo, tsy ho fidianao velety, miasa marako Jesosy Tompo, mahoisan'ireo vovonjinao. Kinaminao e Tompo, tsy ho fidianao velety, miasa marako Jesosy Tompo, mahoisan'ireo vovonjinao. Tompo, mahoisan'ireo vovonjinao. Miasa marako Jesosy Tompo, mahoisan'ireo vovonjinao.
tonga soa amin'ny fotoanan'ny ankizy indray isika ary fa miarabany ankizy rehetra na dia efa samy teo daholo ihany ary tamin'ny fiandohan'izao fotoana izao. Faly mihitsy ny ankizy ary efa nira mafy mihitsy zareo amin'ilay fotoana mamy izay anjarany. Ataontsika mba tsy hanao tsirambina mihitsy ity fotoana ho an'ny ankizy ity satria arakaraky ny anomezantsika fifalinan'ny ankizy ny amin'ny andro sabata no mahatamana azy sy mahatonga an'izy ireo ihany koa hifaliny amin'izany sabata izany, ho tiany ny sabata dia aleo tsy ataontsika tsirambina ilay izy izany dada sy neny naizanaiza na ny ampiangonana naizanaiza dia jerentsika foana ny ankizy amentsika foana ny anjarany. Amin'ity ity isika dia tsy hanao tantara vaovao satria mitohy izany ny tamin'ny heriny sy ny tandroany dia tamin'ny herintsika volasoa rakizy tadidinareo inona nresahantsika inona aloha hevitra atsika inona nresahana anareo rakizy inareo zay mihitsy miresaka responsabilité ozytsika raha miteny vahiny na ny fahatsapana mandeha miasa any izy mitady vola izy mahatonga antsika ohatran'izao, mahatonga antsika misakafo tsara, mitafy tsara, manampy an'iny ihany koa izy ary izay andraikitra an'izay dia ataony tsara dia izany rehetra izany dia ankasitrahantsika ny dada amin'io fotoana manokana io. Isika koa rakizy dia nampianarinao tompona andraikitra nakizy zay mihitsy na ankizy ary satria raha vao tsy izao kely izao isika dia efa mahatsapa tena ho tompona andraikitra dia tsy lasa ohatran'izany mihitsy tsika rehefa lehibe. Tsy fantatritsika hoe inona tokony atao, ohatra hoe mampirina ny etantsika amin'ny toerany rehefa avy mianatra andraikitra tsika izany ka raha tsy mahatsapa tompona andraikitra ny fitaovantsika isika tsy hitandraina le kitapo, tsy hitana le règle ny stylo dia hoe nakaiza ka nefa niza ny tompona andraikitra ny ankizy rehefa ohatra hoy isy dada sy neny hoe andraikitra ao ny fandrinanao dia ny ankizy ny mampirina an'iny zay mihitsy dia raha ohatra ka hoe maloto be sy mikorotana be izany le fandrina dia iza ny tompona andraikitra neny ve ka sao dia manao hoe neny kosa rangatsy no mboary neny ny fandrinako fa mamenatra olona be dia iza ny nanao azy teo ny ankizy rehefa mahatsapa tompona andraikitra dia mbola kely dia lasa toetra tsara le izy zany aloha zavatra tokony atao amin'ny voalohany anaovana ezaka be mihitsy aloha amin'ny voalohany dia rehefa aveo lasa toetra vadika ho toetra dia izay natonga antsika nanamboatra ina atsika tamin'ny heriny eo nanamboatra lolo kely raha lolo kely aho izao afaka maniditsidina tadidinareo hoe zay iry zay dia ny lolo kely inona ny antony resantsika le lolo kely satria ry zareo tompona andraikitra inona ny andraikitrany ina zao le izy rakizy le maketsy hoe dia manao iny zany tsy hoe mizesta ihany fotsiny izay zao ny elatra tsara tare tsy ohatran'izay fotsiny ataony eny fa tonga nipetraka eny amin'ilay voninkazo dia le vovovonkely eny afindrany eny amin'ny voninkazo hafa dia mitombo ny famokarana voninkazo lasa misy voninkazo be da be hafa indray maniry izay ny andraikitra ny men'Andriamanitra azy dia mbola misy andraikitra satria izy mahafinaritra be le lokony ohatran'izao dia izy mifaly isika mijery azy isika faly koa andraikitra ny men'Andriamanitra ny lolo ny mampifaly antsika olombelona dia dada koa andraikitra ny men'Andriamanitra ny dada koa ny mampifaly ny ao an-tokantrano ao izay indrindra volasoana anaovantsika le lolo kely dia efa navita ny lolo kely daholo izany homakomany eo daholo ary le fitaovana nasena namony baoritra isika loko maitsomaitso izy tamin'izay fa izay ananantsika dia nasena namono finosana izany fa tsy hoe mamono vonoana nasena ny finosana le kapoaka na zay ananantsika na tapaka tavoangy dia efa voafony izao izy reto
dia navita lolo dia ireo zany a ny fitaovana izay ampiasaintsika miaraka amin'izay madinidinika satria anomana fanomezana ho an'ny dada isika. Eny ary andeha anaraka hira asiana hira anankiray ary mba hidirantsika ao amin'ilay toy an'izay fanamboarana fanomezana izay. Eny ary efa nomanina avokoa ny zavatra rehetra nilayntsika. Ilay taratasy nofonosana izay miendrika izay tiantsika na boribory io na efajoro na manome endrika ohatrana rahona io izay tiantsika fa ny fonosana maitso izy zany aloha mba ohatrany hoe amin'ny hoe bozaka zany. Ny fonosana ihany koa ny kapoakantsika. Tadidy tsara namono an'ilay kapoaka naorina teo amin'ilay izy ilay kapoaka ilay taratasy dia tapatapahana kely dia naforotra tao anatiny na ny tao ambony na ny tao ambany izay dia vita tsara ny lolontsika koa samy efa navita ny lolony dia izao manamboatra koa zany tsika manaraka tsara fotsiny aloha dia rehefa avy eo manao nanamboatra voninkazo kely be da be
zay tiantsika ny voninkazo a efa nampianarina antsika raha matadidy isika navalina 3 zoro intelo a de rehefa avy eo a no tapahana boribory le izy a teny amin'ny lohany manome felam-boninkazo ilana felam-boninkazo anankiray a de nahazo voninkazo isika rehefa nosoritana le voninkazo nosoritana tamin'ny feutre na ohatran'izany mba nahazahoana sisiny efa nataontsika avokoa zany de andeha mba amboaritsika mikombokombona kokoa le voninkazo mba ho tena voninkazo de anasorana felany anankiray efa famerenana fotsiny zany tsika zao fa tsy efa zavatra nahazatra atsika zany reo de tsy averina tsony rehefa avy anasorana felany anankiray zany satria misy felany valo le izy rehefa velarina de ny sorona ndray de 7 sisa de ny anankiray hosorana lakôly de rehefa voahositra lakôly izy de akombony eo ambonin'iny anankiray ny hositra lakôly iny ny felana anankiray de lasa mikombokombona ilay voninkazotsika lasa mikombokombona tsara le izy de rehefa nikombona le izy de asitsika ravina indray tsy manahirana atsika fa manamboatra sary ravina kely amin'ny taratasy maitsomaitso isika na taratasy fotsifotsy fa lokoina maitsomaitso zany hoe kelikely manahaka an'ilay voninkazo zany de petahana ravina fotsiny le voninkazo anankiray fotsiny ara de efa mety zay de andeha akambatsika amin'izay ary ireo zavatra ireo mialohan'izay koa nefa de naka taratasy efajoro lavalava anankiray izany hoe ataontsika mitovy abe ohatra hoe roa apatelo n'ilay kapoaka zany afaka iodina amin'ilay kapoaka zany io taratasy maitsomaitso zany no nalaiko na taratasy fotsiny ataonareo fa lokoina maitsomaitso satria aka ohatrany hoe amoaka ravina zany tsika de faharitantsika le izy ohatran'ireny hoe ravina buisson ozy izy tsika ravina tohitoy ireny zany de faharitantsika manome ohatrany hoe ravina maromaro mitandahandahatra zany rehefa mahazo an'izay ravina toy ny mitandahatra izay tsika navalina anankitelo zany le taratasy na azy anaovantsika azy fa mahazo ravina mitandahatra isika miodidina an'ilay kapoaka zany de tezantsika le izy ny anazy zany zao navaliko anankitelo de amin'izay tsy manao lava be tsy manoritra lava be fa navaliko anankitelo de mandeha manety fotsiny de tezantsika le izy manaraka an'ilay sisin'ilay ravindravina ohatrany hoe ravina mitandahatra zany azontsika ve le izy raha amin'ny radio iny zany manome ohatrany hoe fefy voninkazo fefy ravina zany anao fanomezana ho an'ny dady tsika zao satria efa kaiky ny fetiny dada de efa manomana sahady tsika mandritra ty herinandro ty fanomezana ho an'ny dada satria raha vao tsy karakaraintsika fanomezana dada de nefa tsika nanao fanomezana ho an'iny de mampalahelo dada sa ahoana volasoa mampalahelo dada raha vao tsy mba hijerivantsika sady ohatrany hoe neneny ataontsika tsara be de neny dada tsy mba ataontsika tsara nefa ny samy ray aman-dreny ihany de voentintsika zany zao ilay ataontsika hoe ravina mitandahatra zany de apetakitsika amin'ilay kapoaka eny amin'ny farany ambany zany hoe eo amin'ny vodiny kapoaka zany no manomboka le izy amin'ny farany sisiny ambany indrindra de asitsika lakôly soratsika lakôly aloha zany eny ary de rehefa voahositra lakôly
dia apetakitsika tsy voatery hoe apetaka daholo le ravina mitapatapaka fa ny sisin'le izy ihany no apetakitsika dia efa ampy apetrak'izay dia ahodina tsara manaraka ny sisiny kapoaka ambany iny le izy dia lasa ohatry ny hoe manome tokotany isika tokotany misy bozaka izany hoe zaridaina ho an'izay mahita sary moa dia efa mahita sahady ny endrik'ilay zaridaina izy rehefa tafapetraka ilay izy dia efa namboarintsika voninkazo be da be ny voninkazo sasany natao mikombokombona fa ny voninkazo sasany kosa dia natao mivelatra dia nasiana boribory teo ampovoany dia andeha apetapetakitsika amin'izay ireo voninkazo isan-karazany ireo. Mametaka voninkazo tsika izao apetakitsika isan-karazany dia apetapetakitsika tsy hoe milahatra mahitsy be fa miovaova eny izy, ny sasany ambanimbany, sasany ambonimbony. Lasa ohatry ny hoe fefy zaridaina izany izy izao misy voninkazo. Hitantsika ve ny endriny raha hoan'ny mahita sary dia hitantsika sahady hoe nanome endrika mahafinaritra be ilay zaridainantsika. Zaridaina kapoaka sasany ambany lokony. Dia rehefa tafapetraka indray ireo voninkazo ireo dia apetaka amin'izay ny lolo. Apetakitsika indray ny lolo. Efa nahomana lolo tsara daholo ny tena mora mipetaka moa izany dia ilay lakolidorana fa efa nampianarina antsika ilay izy dia mba ataontsika tsara dia apetakitsika eto koa ny lolontsika ohatran'izao izany. Petraka eo izany lolo ilay manana andraikitra, lolo izay tompona andraikitra amin'ny asa izay nampanaovana azy. Mampatsiahy antsika ny dada izany iny lolo kely iny. Rehefa vita ny zaridaina kapoakantsika dia andeha apetrakitsika eo amin'ilay tokotany amin'izay izy. Ilay baoritra nofonosana izany izao. Nalaina izany ilay baoritra nofonosana antsika na nataontsika tokotany dia ho araikitritsika eo ilay kapoaka. Araikitritsika eo ny kapoakantsika. Fanomezana ho an'ny dady izy ity rehefa mipetaka eo ilay kapoaka dia ametrapetrahantsika zavatra hafa indray eo amin'ilay tokotany. Eny tokotany moa dia misy inona? Misy vatokely. Dia izaho izao naka vatokely dia andeha petrahantsika vatokely anankiroa ilay tokotanitsika. Dia asiana voninkazo koa eny amin'ny tokotany. Efa ho vita ny fanomezana ho an'ny dada dia apetrapetrakitsika eny amin'izay ny voninkazo sasany. Sika ny voninkazo indray nidorako volasoa. Voninkazo indray sika nidorako. Tonga dia rehatra ny voninkazo kelyntsika. Apetrapetrakitsika eny amin'izay ny voninkazo. Efa manaingo fotsiny sisitsika izany izao fa efa namany vita ny fanomezana ho an'ny dada. Tokotany zaridaina ho an'ny dada izy ity. Sady dada koa tia zaridaina dadan'iza reny tia zaridaina mba tsangano ny tanany. Hita ny volasoa ve ireo?
tsy tanay nefa nareo fa fantatray fotsiny fa manao zavatra tsara be nareo any an-trano any ary mahafaly anay mihitsy le izy. Mandefa sarin'ireo ankizy nanao asa tanana ve tsika volasoandro any misy nandefa ao ie dia alefantsika ao anaty hira izy ireo ho antsika izay mbola te handefa dia manina moa alefa ny aiza moa le izy volasoa ay za so dia tsy hain'ny ankizy zany volasoa alefa any amin'ny chef time volasoa na chef time vatosoa na any amin'ny page ny Minofa sy ny Mifem asiantsika salady kely fa indraindray misy salady kely koa eny an-tokotany zay vita zany zao ny zaridaina ho an'ny dada. Atao inona ary ty zaridaina ho an'ny dada ty izy ty be da be ny zavatra azo ampiasaina n'izy ty dia izao andeha asiantsika bon fête papa le izy nanoratra bon fête papa sika dia apetakitsika ny bon fête papa zay vita ny fanomezana ho an'ny dada tokotany anankiray izay misy zaridaina. Hitantsika ve le izy raha ao amin'ny fahita lavitra ve zany sa amin'ny ordinateur sa amin'ny telefona izany bon fête papa antsika rakizy izay azontsika tolotra ho an'ny dada dia ao anatin'io kapoaka izay naingontsika io dia mety amprimany dada ny styloany ohatra hoe styloany ampriminy ao mety ihany koa amprimany telefonany dia ataony ao koa ny chargeur-ny telefonany dia rehefa mba te hijery telefoniny izy raha mijery zavatra dia azo ny ankina kely eo amin'le vatikely anankiroa dia mijery eo izy eny izay zany ny fanomezana ho an'ny dada rakizy amin'ity anio ity i dada izay mahatsapa tompon'andraikitra izy izay nampiseho an'ilay lolokely zany lolokely mampafantatra antsika ny atao hoe mahatsapa tompon'andraikitra dia izay indray zany ny asa tanana izay natolotra antsika rakizy andeha alohantsika naraka hiran'ny ankizy anankiray indray. Mira feta tata.
be ilay fanomezana namboarina ho any dada tamin'ny androany a nirariana hoe zany mba havita iangaly io tsara raka izy aza maika maika fa mandritry ny herinandro le izy atao dia la hira nandeha tokoa le hira izay atolotritsika ho any dada efa nampiasaintsika izy tamin'ny heritaona kanefa tsy mbola nampiasaina tsara satria mbola tanatin'ny fibontsika tamin'izany dia tsy afaka tena ny hiran'le izy ho any dada dia homanitsika ihany koa ny fihiranana izany a hoe dada tena tiako be ianao miaraka amin'ilay fanomezana zaridaina kely tsara tare sady azo asiana telefona io zany le izy rehefa vita ho an'izay mahita sary moa dia afaka mijery hoe ohatran'izao ilay zaridaina kely misy an'ilay fitoerana stylo na telefona na lakile na izay zavatra azy ny dada apetraka ao dia tsara tiako loatra ny sambatra famanana anao sady manolotra an'ilay izy any dada ie dia mivarina ankizy rehetra mba havita dia ampifalifaly any dada isotra ny dada noho ny andraikitra izay no tanany dada mikarakaratsika ankizy ia ho faranantsika angamba volasoa ny tapany ity fa hiditra ny tapany farantsika avy eo hiaraka amin'ny pasteur mirahalahy isika fa milohan'izay aloha ifanao kokoa babay sahady metraka mandram-piona ho anareo zay dia tia amin'ny dada foana ny ankizy amin'ny fotoana rehetra tsy ny ankizy ihany fa izay rehetra mbola manana dada dia anao izay tsara indrindra izara fitiavanao ho an'ny dada dia anaraka hira mbola hira ny dada ihany izany no andeha atolontsika ho an'ny ankizy eny ary Anai aku nana
Fifaliana indray ry havana malala no hiara-panatsika hiaraka andinika ny ten'Andriamanitra izay efa natompontsika efa sabata folakandro maromaro izay miresaka ny amin'ny fifoazana hiraka faminaniana isika atao anatin'ny ty fandiniana ny ten'Andriamanitra ity. Miaraba pasteur Afidy ary miraso atsika rehetra mandritra ny izao fandiniana ny ten'Andriamanitra izao mba tena izy mba ho tanteraka eo amintsika tokoa ane zany fifoazana sy fanavozana izany ho amin'ny hiraka zay ny antson'Andriamanitra atsika. Araka ny mahazatra dia andao atombotsika mivavaka ny fandiniana ny ten'Andriamanitra. Vavakantsika Andriamanitra raina izay an-danitro misaotra anao mandrakarivo zay satria lehibe ny famindramponao. Menao indray ny sabata ahafahana mitsahatra ary indrindra koa mbola ahafahanay mifandray aminao, ahafahanay koa mandray ny teny avy aminao ka hanova ny fiainanay mba ho tanteraka eo aminay zany fifoazana sy fanavozana izany ary ahafahanay ihany koa mahazo ny hery avy aminao ho amin'ny hiraka
zay hiantsonao anay tsiraray avy. Mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amena. Ena hoy aho hoe tamin'ny voalohany teo a zay efa sabatafolakandro maromaro zay no ny arahantsika nandinika nylay loha hevitra fifoazana iraka faminaniana. De mino zay fa efa voaraitsika ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, voalazany koa ny taridalana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra mahakasika an'izany hoe fifoazana, mahakasika ihany koa ny iraka ary indrindra ny faminaniana, satria voalaza ny faminaniana fa isy fifoazana indray mialohan'ny hiavian' Jesosy Kristy dia isy fifoazana zay tahaka nyseho eny mihoatra lavitra noho tamin'ny andro Pentekosta aza no iseho ho famitana ny asa mialohan'ny hiavian' Jesosy Kristy. Voalaza ny faminaniana zany, ary izay no mila fatantsika tsara hoe ahoana no endrika isehon'izany fifoazana zany, ahoana ny endrika isehon'izany fifoazana zany, ary ahoana no fomba antanterahana zany fifoazana izany. Amaky andalateny vitsivitsy ato amin'ity boky taridalana ity isika fiomanana ho amin'ny rahanorana farany, dia zao ny voalaza ao amin'ny pejy 4 zay manazava sy manamafy an'ilay voalaza teo hoe efa voalaza ny faminaniana ilay fifoazana, ary ahoana ny endriky ilay fifoazana. Dia zao ny voalazana: raha no tanterahan'ny vahoakan'Andriamanitra zany ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny fitoriana ny afatry ny famindrapo tamin'izao tontolo zao, dia efa tokony ho tonga tetỳ tany talohan'izao Kristy, ary tokony ho efa noarabaina tonga soa tao amin'ny tanànan'Andriamanitra ny olona masina tamin'ny taona 750 no nanomezana nazomen'Andriamanitra zany tahdalana izany. De efa milaza ny mpanompon'Andriamanitra hoe raha nanatotosa ny fitoriana ny andraikiny ny vahoakan'Andriamanitra, raha nanatanteraka ny fikasan'Andriamanitra izy ireo, dia tokony efa tonga tetỳ tany Kristy ary efa noarabaina tonga soa tany amin'ny tanànan'Andriamanitra ny olona masina. De zao ny toy: raha misy alaim-panahy hiteny hoe eny fa mbola tsy nandalo akory ny didim-panjakana ny amin'ny faminaniana, dia tokony ho heveriny tsara izao fanambarana manaraka izao, satria ny faminaniana koa dia milaza fa misy toe-javatra iseho mialohany havian' Jesosy Kristy ety ambony tany. De raha misy ozy izy alaim-panahy ka hiteny manao hoe tsy mbola niseho ny fikatonan'ny varavara-pahasoavana, tsy mbola niseho ny zavatra ohatran'izao sisa, dia mety alaim-panahy hoe mbola hoela vao avy Jesosy. De aoka hoe veriny ozy izy izao fanambarana manaraka izao. Inona le fanambarana? Nalaina tao amin'ny boky Grand Conflit pejy 7. De zao ny voalazana: aoka isy fifoazan'ny finoana sy ny herin'ny fiangonana voalohany, dia ifo koa ny fanahin'ny fanenjehana ary rehetra indray ny afon'ny fanenjehana. Zay zany tena fototra ny zavatra rehetrarehetra, le fifoazana tena fototra. Ary zay mazava be le voalazan'le tahdalana teo hoe aoka isy fifoazan'ny herin'ny fiangonana ozy izy, fifoazan'ny finoana sy ny herin'ny fiangonana tamin'ny andro Pentekosta, dia iseho sy ho tanteraka reo faminaniana zay nomen'Andriamanitra. Ary izay ny antony nanokanatsika fotoana namantatra sy nianatra mahakasika an'ity fifoazana ity, hoe inona marina ny tena fifoazana, inona ny tena atao hoe fifoazana, ary ahoana ny tena endrika zany fifoazana izany. Dia inona koa pasteur Arfid ilay misy ale adala teny hoe mamaritra le hoe fifoazana, hoe inona kay le tena hoe endrika an'le fifoazana, inona marina le atao fifoazana, zavatra programmena ve izy io hoe andaotsika am'izao anao fifoazana ya tsara mafisina foana moa zany le izy
ny fifoazana zany a de mitarika ny olona voalohany indrindra ho misy fahatsapana na hoe tonga saina amin'ny teny vahiny zany de hoe conscient tsy misy ninina azo atao mantsy ho an'ny olona anankiray zay tsy mbola resy lahatra ny toejavatra iainana izy na hoe misy zavatra tsy mety ny olona zany rehefa tsy mahatsapa hoe misy zavatra tsy mety eo aminy de zao tsy misy na inona azo atao aminy fa amin'ny fotoana zay atsapany kosa de andray fanapahan-kevitra izy zay le hoe conscient tahaka an'le hoe zanakadala ny fifoazana izany a dia mitarika ny olona anankiray eo amin'ny toerana mahampanota azy de fantany sy tsapany zay a ary tonga saina izy a de hiala eo am'izay toerana zay ka zay zany ny fifoazana zany de hitarika ny olona ho am'izay a fahatsapana izay ahoana nefa nao tongavana zay mantsy zao no tena fanontaniana mipetraka hoe ahoana nahatongavana am'izay de izy io zany a dia fomba fiainana amin'ny teny vahiny de hoe style de vie zany hoe isika kristianina izany de zao tsy de manao loatra ny antsona hoe fisaintsainana fa ny tena mibahana ao fisainan'ny kristianina de fankalana ary fankalana io no mibahana ao aminy a de io tsy hitarika azonao ovinanao vina ho tonga amin'ny fibebahana satria zay mampatonga azy hitanisany fahotan'ny hafa ty moa misy fomba hitenenanaoatra zao hoe ny fitanisana ny fahotan'ny hafa ane le anaty tsy fantatra izy io de hitako any amin'ny hafa de tanisainy de reny zany a tsy hitarika anao ovinanao vina ho tonga amin'ny fibebahana satria lasa manamarina an'iny manamarina de raha vao tsy tonga saina am'izay raha vao tsy conscient a de ho tafajanona eo am'izay toerana misy azay de tsy hitady an'le vahaolana de tsy iza fa Jesosy Kristy de zao zany am'lay hoe fomba fiainana dia mila zany manokana fotoana isan'andro iarahana am' Jesosy ahoana moa le hoe miaraka am' Jesosy de zao mandinika ny teny de tsy inona fa ny soratra masina ny Jaona 5:5-telopolo de miteny hoe dinoinareo ny soratra masina zany hoe fandiniana ny soratra masina de arakaraky ny andiniana ny soratra masina izany a de isy fahazavan-tsaina de ny mamarina ny teny de ireny no manambara zany hoe eto zany de tsy ampy an'izany tsony rehetra ary zay no hatonga ny hoe rehefa tonga saina zany de hiverina ndinika ny soratra masina manana fotoana manokana isan'andro de rehefa manana an'izay fotoana izay de izao misy afatra voarainao ao ka ity loha zany ny atao ary tsy tena ataony maro ihany koa lay fifantohana ny atao hoe mifantoka izany a de izao mife ny fisainana ifantoka amin'ny zavatra anankiray ka eto zany zao rehefa manokana fotoana ianao ionana amin'i Kristy de izao ny fisainanao ray manontolo zany dia afantoka eo amin'ny fandiniana de ny soratra masina satria rehefa mifantoka ianao de isy fahazavan-tsaina ho voarainao ary andray afatra ianao de izao rehefa voaray zany ray ny afatra reny de saintsaina araky nambarako teo aloha hoe ny atsika matsy ny saintsaina de zay le hoe fankalana ny fahotan'ny hafa ny fitantanana ny ravitra sy zany ary zay mahatonga ady hevitra de reny a lasa miteraka fanakianana izy reny ary ny olona rehefa tafiditra ao anatin'izay tsy hibebaka anao ovi ary zay le fitaka ataony devoly tsy ahatonga ny olona tsy ho tonga mitena fibebahana marina de avily ny devoly am'ireny zany ny sainana ray manontolo de lay tena izy tsy ho tanterahana de eto zany rehefa mandray de saintsainina de rehefa saintsainanao lalina iny de izao miamazava ary eto zany mila azavaina ihany koa tsy hoe diso ny teo aloha fa miamazava ny fomba fanatanterana am'izao vanim-potoana ankehitriny izao tsy miteny mihitsy ianao hoe diso tsia fa miamazava am'izao vanim-potoana hiainatsika izao ny fanatanterana azy andonge amaky teny anankiray tsika ao amin'ny Lioka Jaona zafady Jaona 5:4 de vakitsika manomboka amin'ny 9:3 de zao ny vaky ny teny ao
fa avy ny andro sady tonga ankehitriny rany tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Hivavaka amin'inona? Fanahy. Inona moa le hoe mivavaka amin'ny fanahy? De izao ane Jesosy ny teny mihitsy, ianareo no tempolo ny fanahy masina. Izany hoe resantsika zany fa lay fanahy masina miteraka inona? Fahazavantsaina. De izao zany rehefa zay de izao tsy fombafomba mpivavahana izany ny resaka eto, fa fahazavantsaina omen'ny fanahy masina afantariny hoe zao ny tokony atao. Misy fanamarena kely anankiray izay efa mahazatra tsika moa zany, andenge andray zavatra anankiray tsika rehefa manao an'lay fomba fanehoana, ohatra hoe eo amin'ny fitariana zany amin'ny fivavahana ohatra. Jereo tsara ny fomba firesana n'lay mpitarika, fa rehefa aneho an' Jesosy hoe ohatr'izay koa ny fomba fanehoana an' Jesosy. Diza zany zao ny tena miseho lay olombelona, fa Jesosy miseho ahoana? Zany hoe lay fifoazana izany de mahatonga saina hoe misy fomba fanaoko zany tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Kristy naoviana. Ka raha vo tsy tena tonga saina, tsy matsapan'izay, de izao lasa fombafomba-pivavahana. Ka izy io zany amin'ny teny vahiny zany hoe discipline personnelle, tena isam-batan'olona mihitsy. Ka raha vo tsy manateraka an'izay ianao de izao tsy tena ho tonga amin'io tena fifoazana io. Averiko indray zany le izy. Fandiniana ny soratra masina sy vavaka mafana, zay aloha zany ny voalohany. Ary mametraka fotoana ianao de mila mifantoka. Ny fifantoana de tsy inona fa ny fifehezana ny fisainana ifantoka amin'ny zavatra izay atao. Ka izao rehefa mandinika ny soratra masina io de ny zavatra tsapa voalohany indrindra aloha de hoe mpanota. Ary amin'ny mampanota de mila mibebaka. Ary zay ny tonga an' Jesosy tsy ho avy iantsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Itsika tsisy marina na de iray aro, fa fanamarina tena ny betsaka. Fa Kristy kosa tonga anamarina ny mpanota. Ary fanamarinana io de rehefa mieky ny fahotany olona de amarinina ndray mandeha fotsiny. Fa lay dinganinona amin'izay fanamasinana, zay nge zava-dehibe. Fa matetika mandry olona mijany eo fanamarinana nge ndray mandeha fotsiny de mijany izy efa no amarinina zay tiako atao ny atao. Fa eto zany mila miroso midingan'ny fanamasinana. Ka ny olona zany rehefa tonga saina izy de fantan'izay lalan'izay ary mandray fanapahakevitra. Zany hoe rehefa sainsaina io zany de resy lahatra izy de andray fanapahakevitra. Noho izany ity lay hoe fiainana ity zany de zao mantsy lasa mianina fotsiny io lefa manao lesona, efa manao mofinaina, efa manao matoky amin'ny teniny, efa makany am-piangonana, efa atao daholo zao zavatra rehetra. Mianina amin'izay fombafomba zay izy de veny hoe zay matoky tsia. Lay firaisana tanteraka ao amin'ny Kristy izay anazavany saina. De izao raha vao tanteraka zay de nanahoana ny fanatanterandreo fombafomba mpivavahandreo mihoatra lavitra noho ny fomba iainana amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Ka lay fifoazana izany de tsy programa, tsy programa fa programanao manokana iarahanao amin'izy amin'ny Kristy, ary tonga anao ho tafakatra ao amin'ilay fetrany antsoina hoe tena manana ny toe-panahy araka ny Kristy, fa tsy amin'ilay fombafomba mpivavahana izay mihevitra. Io mantsy de zao mampatonga ny olona ho sarotiny. Sarotiny izy amin'inona? Fa anatanterana fombafomba vahana fa ny fony tsy ny dioviny. Ary rehefa tsy madio ny fo naniraka zay ho atao ara de lasa sahirana eo amin'ny fanatanterana an'izay. Manamafy an'izay pasteur andalateny atao amin'ity taridalana ty fiomanana amin'ny fotoatsatra farany pejy 720 de zao ny voalaza hoe ny fifoazan'ny tena toe-panahy marina araka an'Andriamanitra eo anivontsika no tena zavatra lehibe indrindra sy maika indrindra amin'izay ilaitsika. Ny mikatsaka izany no tokony ho asantsika voalohany indrindra. Zay zany le izy mazava be le voalazany ten'Andriamanitra zay nazavaina teo voalazany taridalana ihany koa hoe ny fifoazan'ny tena toe-panahy araka an'Andriamanitra no zavatra ilaitsika voalohany indrindra, ary izany tokony katsatsika voalohany indrindra satria iresaka irakatsika rehefa avy eo mission zany dia apetrakitsika tsara aloha zany le fototra, satria mba tsy ahatonga le voalaza teo pasteur hoe lasa programa le izy na le iraka aza dia atao programa hoe am'izao no anao andehtsika hitory,
am'izao sy amy volana zao am'izao sy ana de lasa miandry an'izay fotsiny zany le olona dia lasa programa le izy kanefa ny tena fototra dia efa le nazavaina teo fifoazana ny tena fototra ary ny fifoazany tena toe-panaraka an'Andriamanitra no tena ilayntsika indrindra zay amafisy ilay ten'Andriamanitra am'ireo manatoko fa tena ambin'ny folo efa mivakitsika le izy hoe tokony anao zany indrindra tsika zao satria fatatsika ny andro satria ny famonjenantsika de efa kaiky noho ny tamin'ny andro vao ninotsika ora tokony ifoazantsika zao izy izy karaha mieritreritsika ny amin'ny hoe iraka hoe famitana ny asa famitarana fitoriana filazantsara Jesosy Kristy manome baiko amin'ny Mateo 7:20 hoe mandihany ianareo de atao mpianatra mba hatanteraka an'izany rehetra izany dia miainga avy any am'le fototra foantsika dia le fifoazan'ny tena toe-pana araka an'Andriamanitra de ino no efa mazava be ny fanazavana zay no mempasera teo fa izany rehetra izany zay amafisy ny taridalana any ko fa ny fifoazana ny tena fifoazana ozy izy dia tarihan'ny fanain'Andriamanitra tarihan'ny fanain'Andriamanitra ny fifoazana ary raha tsy misy amaky an-dalantena zany zao ato amin'ny boky fiomana amin'ny ran'olana farany pejy 112 de mazava voalazany hoe raha tsy misy ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra dia ho velomaina ny asantsika haneo ny famarena jereo tsara avero raha tsy misy ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra ozy izy dia velomaina ny asantsika haneo ny famarenany na de anao programa ohatran'ina azy anao hoe andaotsika anao fitoriana lehibe sy sisa mba ho fanehoana ny filazana ny fahamarinana raha tsy misy ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra dia velomaina ozy izy ny asantsika aneo ny fahamarinana eo zany tena anisan'ny fototra ray lehibe ihany ko pasteur zay efa nazavaintsika ihany tamin'ny fotoana lasa le izy mahakasika an'izay le fidiran'ny fanahy masina ny toerany fanahy masina ao anatin'zay resaka hoe fifoazana sy iraka zay nodiniatsika teto izay tsara amafisitsika momba an'izay le taridalana de mazava hoe raha tsy misy ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra de velomaina ny asantsika aneo ny fahamarinana zay amafisy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 4:20 le izy dia ao amin'ny 7:7 Jesosy le miteny tamin'ireo mpianatry Lioka 4:7 de hoy Jesosy hoe ary indro izao no mampitondra ny teny fikasan'ny raiky ho anareo fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo eto zany Jesosy de manamafy tsara zany hoe raha tsy misy an'le hery avy any ambony de velomaina ne ny asany na de anao programa tahakin'ina azy ianao sy ny sisa velomaina ozy izy ny asantsika aneo famarena de eo zany pasteur tsara azavaina sy amafisina kely mahakasika an'izay toko ka eto mantsy de ity lay mitoetra ty no somary miteraka fifanjivokevitra ihany lay mitoetra ity mitoetra ity zany am'izao vanim-potoana misy atsika izao de eo akory tsy faritan'ny fotoana io akory tsy hoe mila mitoetra eo an-tanàna mandritra ny heritaona roataona sotry zay tsy zay zany izy io fa lay mitoetra de am'lay tontolo keviny fifoazana de le mitoetra zany dia andraisanao taridalana fahavononana satria io taridalana io zany de zao omena ho an'izay efa vonona zany hoe zao zany rehefa mitokany ianao de manazava ny fanahy masina ary ny fahazavantsaina zay omeny fanahy masina dia anatanterahana iraka ka ny vanim-potoana misy atsika izany de mila an'io zao isika io zany efa
enjeny zavatra misy iainantsika eto amin'izao fiarahamonina izao ary zay ny hoe reo asa mandrara sy ny adidy amanandraikitra izay tome mifanontana de lasa tsy mahatsapa na inona tsy mahatsapa ny iraka zay ampanaoviny izy ampanaoviny kristy atsika izany hoe ny fahafahamanao rehetra efa ao anaty fa lay hoe inona lay ho ataony tsy ao ary zay ny ilaina n'lay mitoetra ka lay mitoetra izany de izao zay le hoe fifandraisana manokana am kristy izay anazavan'ny saina ka ity hoe mitoery eto an-tanàna ambara-panafinanareo amin'iny ozy ery avy any ambony de tsy inona fa lay fanazay efa nomena de le fahazavan'ny saina izay tsy afaka miasa izy vokatry n'inona vokatr'izay le hoe voagejany amin'ny tontolo ny fisainantsika ray manontolo de inolay mitokana iny zany ianao rehefa mitokana de tonga asaina de hoe aika misy an'ity iraka zay ampanaovina ity de rehefa fantatra eo de mianga avy io zany isam-batan'olona fa tsy hoe atao programa fotsiny fa izao vanim-potoana misy atsika zao zany de efa miasa any amin'ny tsirairay avy any mihitsy ny asan'ny fanahy zao nge zavatra misy e io mantsy rehefa tsy misy ny programa de samy maninona daholo ny rehetra miandry inona de zao zao tsika ao anatin'ity hoe teo moa zany ny confinement zao efa mamana fa hoe inona le atao hoe ahoana le mitolo ka ny tsiraray avy mihitsy zay nge nampatonga ny kristina namarina ny mpanota e no amariny ny mpanota mba ahafahana mijoro vavolombelona ny am'izay satria io teny io ndo iverenantsika kely nge ao amin'ny luka 7:20 io de iverenantsika kely la iraka andininy 7:20 ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebana sy ny famelan-kely amin'ny firenena rehetra manomboka eto jerosalema ary ianareo no vavolombelo zany de zao vavolombelo ina voalohandriny vavolombelo ny fibebanany e ary tadidio zany fa ny fitoriana ny avatra zany am'izao vanim-potoana misy atsika zao de fanandramana fa tsy ara-pahalalana fotsiny betsaka no manana fahalalana ala baiboly ary ainy io fa ny fanandramana vitsy no manana zany fanandramana zany ka ity resana eto ity zany de izao lay mitoetra zany a de fandinia tena lalina satria andehana tanteraka inona iraka ka ny zavatra atao am'izao fotao zao ny fitoriana mahomby indrindra de ny fijoroana ho vavolombelona izao mantsy raha miresaka no iraka io isika de am'izay fijoroana ho vavolombelona izay de andeha ho jerentsika ny voalazany Zakaria 9 de zao no hovakitsika eo amin'ny andininy fa 7:20 Zakaria 9 de vakitsika ny andininy fa 7:20 zao mivola zao izao no lazainy Jehovah tompony maro am'izany andro zany de isy folavy amin'ny firenena samy hafa fiteny rehetra iazona ny sisy nambany jiosy anankiray ka anao hoe mba handeha iaraka aminareo izay efa renay fa momba anareo Andriamanitra raha raisina zany zao de izao isy zany tsy mpino folo iazona ny sisindambany mpino anankiray inona ny mahatonga an'izay tsy hoe nitoriana ny filazantsara le olona reo fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra zany hoe nitady intéressé ve io jiosy anankiray io mitady le olona folo tsy nitady an'le olona folo fa le olona folo naninona tonga satria reny fa nanina ary zay le hoe ny fitoriana ny filazantsara am'izao vanim-potoana misy atsika izao de ny fijoroana vavolombelona fa niasa tamina nanamarina anao Jesosy ary namela ny elokao izy nomeny fo vaovao ianao de mandehany ianao mijoroany zany vavolombelona zany am'izao vanim-potoana ny zavatra tediaviny ity tontolo misy atsika ity de ny olombelona matoky ny olombelona izay tsy azozongozonina amin'ny fahamarinana zay tazominy tsy na inona na esony izy na atao iny izy na atao iny izy any mijoro mitazona zay ka ny fitoriana ny filazantsara mahompy indrindra am'izao vanim-potoana misy zao tsika izao
de vavolombelony fibebahana marina sy vavolombelony inona famelan-kely ka voavelange mieliko e ary zany ene lay toriny e zao man tsy lay teny ene fa lay vokatra ary zany ny tena vokatra ny fanamarinana ny finoana ary iainana zany fa tsy tenenina fotsiny fa mila iainana ary zay lay ambara ka io zany lay fijoroana ho vavolombelona ianareo no vavolombelona zany de hita taratra mba andeha anaraka anareo izay efa jereo tsara rena tsy ny olana hitanao izy fa enony hoe ay ohatr' zao zany zavatra zany ary isiako ny lehibe manerana ka raha andeha raha isika fotsiny hoe olona ray manao an'izay na olona roa raha de anahoana reny ny fiparitany zany afatra izany fa betsaka manana fahalalana mitrandraka antotakevitra maro samihafa anaporofona hoe zao ny ambarany soratra masina fa ny vokatra teo amiko izay manambaran'zay zay no mahomby indrindra ary zay indrindra hoe ilay mitoera ihany eto an-tanàna aloha lay mitoetra zany de tsy inona fa le fotoana izay ifandraisanao am' Jesosy andraisanao ny afatra avy aminy ary tonga anao hoiraka mahomby amin'ny iraka zay ampanaoviny Kristia ho tanterana am'izao vanim-potoana misy atsika izao. Tena mazava lay taridalana omeny men'Andriamanitra ndao fanaraka hira anankiray sika dia hotoizantsika ny fandinihana ny ten'Andriamanitra mahakasika an'izay fifoazana hiraka faminanina izay ihany.
araka ny voalaza teo pasteur a mahakasika le hoe hotoriana amin'ny olona rehetra le ina moa zany le hotoriana ozy izy le voalaza lio 4 izy teo andininy fa 7 de hoe ary hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka zay ko zany de efa mampafantatra atsika mazava tsara hoe inona kay le zavatra hotorintsika inona ny afatra message zay hotorintsika amin'ny olona rehetra raha miteny ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Luka 2:20 manao hoe ary hotoriana amin'izao tontolo zao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de ho tonga afara de azonao tsara am'izay zany zao ny tiany tokisandininy zay olazaina hoe inona kay le toriana de inona le tian'olazaina hoe ary ho vavolombelona ozy izy amin'ny firenena rehetra de enao le vavolombelona enao zay mitory no vavolombelona inona ianao de le voalaza leo 4 vavolombelon'ny fibebahana sy ny famelan-keloka kanefa ny fibebahana sy ny famelan-keloka de mazava azy fa asan'ny fanahy masina ao anatinao zay ny fibebahana sy ny famelan-keloka fa tsy vitany hoe fahaizana miteny sy fahaizana mampianatra le fitoriana fa mazava amitsika zay tahadalana omen'ny ten'Andriamanitra izay satria zava-dehibe zany hoe iraka ampanaovin'Andriamanitra atsika zay dia raha asan'ny fanahy masina ny fibebahana sy ny famelan-keloka avy eo Andriamanitra maniraka atsika mba handeha hitory anko dia andeha ho jerevantsika ary hoe ahoana raha nyfandehan'ny ty fiasan'ny fanahy masiny ity ao anatin'izay iraka rehetra izay amaky andalateny anankiray aloha tsika ao amin'ny boky fiomanana amin'ny rahanorana farany pejy 110 de zao ny voalazany nomena ao amin'ny asa ny fanahy masina mazava tsara zay nomena ao amin'ny asa ozy izy ny fanahy masina io manamafy an'le teny Jesosy any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy favalo andiny 110 izy iny le hoe fahazo hery anareo izy izy amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerusalema sy Jodia Samaria ary hatramin'ny farantany andiny favalo atsafady asan'ny apôstôly toko voalohany eny andiny favalo fahazo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko de amafisy ny ty andalateny ty izay ten'Andriamanitra zay de hoe nomena ho amin'ny asa ny fanahy masina tsy diratsika lalina makasika an'izay fa toizala izy raha nomena ho amin'ny asa ny fanahy masina asa manao ahoana de zao nytoiny tsy ho an'ny asa no fiditsika akory tsy tsika zany no mifidy hoe zao ny anana ataoko Andriamanitra ô za nao an'izao ka ome ho any ny fanahy masina za nao asa ohatran'izao ka ome ho any fanahy masina zay le voalaza eto pasteur ary mazava be tsy ho amin'ny asa zay nofiditsika fa ho amin'ny asa ny antson'Andriamanitra ataotsika ho amin'ny asa ny antson'Andriamanitra ataotsika Andriamanitra zany no miantso anao ho amin'ny asa anankiray dia manome anao lay fanahy masin'Andriamanitra ho amin'iny asa iny zay le izy ary azavainy misimisy kokoa le izy ao ambany eo zany de zao ny fanazavana anazy de ozy izy tsy azotsika ampiasaina ny fanahy masina fa ny fanahy masina no hampiasa atsika ndao hiterantsika misimisy zay pasteur satria hiditra milalindatsika am'le resaka hoe iraka zany hoe miasa mandeha miasa manao iraka mitory ny filazantsara ahoana moa zany tena fiseho an'zany hoe manatanteraka an'ty iraka ty tsika mazava aloha zany voalaza teo hoe nomena ho amin'ny asa ny fanahy masina enao zany voalohany indrindra araka ny voalaza hoe tokony efa tonga saina tsara ianao ny amin'ny etanao ary tonga saina ianao fa mila miasa ary miaraka am'izay de hoe tena disposenao zany ho am'le asa fa raha olona tsy disposé koa ianao
ahoana moa no ahafahan'ny fanay masina mpiasanao nefa ianao raha tsy dispose am'le asa de nomena ho amin'ny asa izy ny fanay masina ho amin'ny asa tsy ny fiditsika nefa fa amin'ny asa ny antsonantsika ary tsy azosika ampiasaina koa le fanay masina fa ny fanay masina no ampiasa atsika inona nazo ambara pasteur zay metsy matsy ny tena mahazava-dehibe an'lay metoetra efa nitenena teo ihany lay asan'ny apôstôly toko voalohan'ny fahavalo fa ny andin'ny fahefatra ndeo vakitsika andray raha niara-ny angona teo am' jesosy raha niara-ny angona teo aminy jesosy dia namepetra azy tsy hiala ao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko hoy izy nanambary jesosy fa hiandry ny teny fikasan'ny ray zany hoe ny vanim-potoana misy atsika zany de voalohany indrindra aloha mila tena mazava tsara ao an-tsaina ny fanapahan-kevitra zany de izao tsy fanapahan-kevitra taitaitra na fanapahan-kevitra maikamaika fa lay hoe mitoetra de mahazo lay fahazavan-tsaina izany hoe ny zavatra ilaina zany zao de mila mazava tsara ao an-tsaina fa ny devolo matsy manajamba masom-pamizahatra rehetrarehetra izao ane raha ilesakitsika hoe tsara iny tsara iny tsy hoe tsara iny fa misy zavatra manaitra fotsiny ao aminy satria rehefa avy eo mahita ndray no ary to tsara ndray ry de tsara ndray ry zany hoe lay tontolo misy atsika zany mametraka zavatra manaitra io zany amy teny vahiny de mampiasa ny antsony hoe influence de izay zavatra misy an'izay hery misarika izay de lasa voasarika any ny maro satria io ndevolo mantsy de miasa amin'ny alalan'ny retsy mpandredimy de ny zavatra zay hitany maso de tsy ninona fa manaitra ny eniny sofiny manaitra ihany koa ny fofona ambolonin'ny orona ary ny tsirony zavatra itsiro io mantsy de reto roa reto ihany mamy sy masira ny atao hoe tsiro fa matsatso lazay matsatso ny hoe tsiro ane zany fa lasa mitady iny nitady zavatra mamy ary ny fikasiana tsapain'ny oditra de mitady zavatra miteraka fahafinaritana zany hoe ny zavatra rehetra izany de mitady an'izay mahafinaritra izay adenga tsika raha hoe resaka fitorina fizany zany de raha ho an'mpanao conférence de hoe nanao any tena tsara be olona ny tiano tenenina ao anatiny io fa tsy hoe be olona ane fa izao ny tenenin' jesosy raha misy roa na telo mivavaka amin'ny anarako dia eo afovoany ny tiano resanao anatin'izay zany de zao tsy hoe mampiasa n'izao teknôlôjia moderna sy raitra rehetrarehetra zao mba hisariana ny olona mba ho eo de mihevitra zany zao fa zany no tena mahomby indrindra ary any lay fandrika zany am'lay tozavatra de zay mampatonga ny hoe ohatrany hoe satria zay zany le saritsaka de tsy manao mihitsy ny sasany gaizako ohatrany ny atsy ohatrany tsy mahazo matahotrany tsy ahazo olona tsy zany mihitsy izy io ka izay no mampatonga de lay mitoetra zany lo manazava tsara ny toe-javatra rehetrarehetra azahoana ny soratra masina ary tonga hoe mazava tsara le hiraka mpanaovina mba ho tena fahombiazana ny zavatra zay tanterana ao amin'io fitorinany filazantsara io ka le hery zany de hery izay avy am' jesosy ka izao ity hery ity dia andao jerentsika ny voalazan'ny Matthieu toko fahavalo amby roapolo Matthieu toko fahavalo amby roapolo dia vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo Matthieu toko fa valo amby roapolo ny andininy valo ambin'ny folo de zao ny vaky ny teny ary jesosy nanatona de niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany koa mandeha any aloha eo ihany aloha tsika ny fahefana zany de any am' jesosy ary avy eo izy aniraka inona nefa ilay iraka fa androany aloha am'ty de teotsika zay am' manaraka fa ny tiana ho aseho de le hoe izay fiasa zay le iraka atao zay ka andray olona anakiroa tsika zany amin'ny iraka io aloha de ny vokatra io rehefa aveo ny resantsika ny toiny io amin'ny fotoana manaraka fa ny androany aloha de hoporofotsika ary mazava tsara hoe asa ny fanatanteraka ny fanatanterana ny ty asa ity
dia nitranga tamin'ny Filipo amin'ny asan'ny apôstôly toko favalo asan'ny apôstôly toko favalo a dia vakina eo amin'ny 9:20 dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo andeha manatona ka makanesa amin'io kalesa io ary Filipo niazakazaka dia ny 30 ary Filipo niazakazaka nankeom dia nandre azy mamaky teny tao amin'ny Isaia eto zany aloha dia izao ny aoko ho fantatra fa raha mijery an'io efa maninona efa mamaky ny tenin'Andriamanitra anie le olona fa izaho mihevitra hoe zany mainy tenin'Andriamanitra fa tsy io ary zay le fandrika zay ka eto zany dia izao hoe rehefa nandreny bitsiky ny fanahy ary zay le ilaina an'le mitoetra lay mitoetra ny andraisana an'izay taridalan'izay ka io tsy voafetra mety ho adiny ray fotsiny nge nanao dia tonga dia nazava tany dia misiraka hoe andana made zany anie izy io hoe dia eto zany a dia azony Filipo lay teny dia jereo tsara ny zavatra nitranga tonga dia naninona izy niazakazaka zao angeka mitarehetrehitra fa niazakazaka izy ary tonga teo amin'ilay dia nantany izy moa zany moa fantatrao fa izy avakinao fa hoy izy ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra ary izy nitsangana nangataka ny Filipo hiakatra ka hipetraka eo amin'ny tatsika zay zany zao efa naninona ny fanahy zany hitarika ny olona ary efa misy vonona ary zay lay mitoetra lay mitoetra zany dia ka ny olona mitoetra aloha voalohany indrindra zany dia efa vonona izy aloha fa tsy fantany hoe waiza izy na waiza fa ao anatin'ilay mitoetra amin'izay izy vao mandray lay fahazavantsaina avy amin'ny fanahy masina dia tonga dia hanoro hoe ary ino mandeha ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ihany koa dia misy any Cornelio fandao aloha jerentsika Cornelio ao amin'ny 9:20 dia hoy ireo Cornelio kapiteny lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny jiosy rehetra jereo tsara eto zany raha mihoatra amin'ny jiosy zany dia inona zany zao Cornelio jentilisane kanefa zao lehilahy maninona izy marina ane ary jereo tsara ny zavatra matahotra an'Andriamanitra dia zao anefa tsara laza eo amin'iny eo amin'ny jiosy nefa le jiosy ane io itory amin'io tsara laza dia jerentsika tsara amin'izay lay mitoetra eto zany dia tena fiomanana tanteraka amin'ilay anatrana zany hoe fahavonona satria ho any amin'ny olona marina za zany tsy marina ve dia ho irana ho any amin'ny marina nefa za tsy marina ary zay indrindra ohatra ny hafahafa zany ary zay hoe ny vanim-potoana misy atsika izany dia tena mitaky an'izany ka ny olona izay miaina n'izany fanamarinana ny finoana izany efa mahatanteraka n'izany rehetrarehetra izany satria efa miandry azy izao tontolo izao satria zany eny no ambareto hoe tsy lay teny zany ambareto fa le vokatra no hita eto dia jereo tsara teo amin'ny Cornelio vokatrio a toetra ny Cornelio io dia izao no vokatrio any amin'ny 9:20 ary noho ny ampitsondray dia tonga tany Kaisaria ary Cornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sinina tena sakaiza zany hoe efa misy olona vonona zany zay iza nefa ny afantatra an'izay dia verenantsika amin'izay ary amin'ny 9:20 fa raha mbola nieritreritra ny fahitany Petera dia hoy ny fanahy miresaka amin'iza zany zao miresaka amin'ny Petera zany zao indreo misy telolahy mitady anao reo zany dia iraka avy aizy ireo avy any amin'ny Cornelio ry ava malala izao avy am'tolona misy atsika izao dia efa miandryandry efa vonona fa izany tsy vonona ka izany tsy vonona zany tsy vonona ary zay tsy fahavononako zay dia atonga nyty azy ty tsy ho tanteraka dia zao nefa misy fahavononana hafa dia zay loha resantsika amin'ny manaraka zany lay toy nylay satria io lay mandaha evangelika io a fa ty loha zany resaka hoe asa mifanahy fa isika amin'izao avy am'tony zao amin'ny Matteo 7:20 dia toerantsika amin'ny manaraka ny fanazavana an'izay mba hitazika fambady fa izao aloha ny fanahy no hitarika ho amin'ny fanatanterahany ty asa ity
fa voalohany ny asany dia atao mitarika anao amin'ny tena fibebahana marina ary mitarika anao vonona ka lay mitoetra dia lay fifoazana dia hitarika anao ho amin'izay fahavonona tarika ary ahita hoe ary ty lay iraka izay ampanao tena zava-dehibe le voalaza teo ny ten'andriamanitra teo pasteur ny hoe mazava tsara l izy hoe raisika Filipo fa Filipo ny teny tamin'ny fanahy hoe mandehana makanesa amin'nitsy kalesitsy dia tsy nisalasala Filipo fa tonga dia nandeha niazakazaka izy osisy nakeo amin'le kalesa zay zany le nitenenina hoe enao zany efa tokony ho disposé enao ho ampiasain'ny fanahy masina tena hoe vonona ianao no ampiasain'ny fanahy masina ka rehefa miteny aminao ny fanahy masina zay le fahazavantsaina pasteur hoe mahazo ale fahazavantsaina avy amin'ny fanahy masina ianao de fanahy masina no miteny aminao hoe makanesatsy manatona nitsy sisisa de ohatra zay koa i Petera zany hoe raha mbola netretra izy dia niteny taminy fanahy masina niteny tamin'ny Petera de ny point faharoa teboka faharoa zay amafitsika de zao ohatra raitsika Cornelio de voalaza le toetra ny Cornelio teo le hoe lehilahy marina matahotra an'Andriamanitra tsara laza i Petera jiosy no andeha ho any amin'ny Cornelio de jereo tsara fa ny fiheverany jiosy matetika de izy marina ny jentilisa reo tsy marina reo jentilisa mpanota zay zany fotom-pisainana jiosy zay fa eto de mazavabe le ten'Andriamanitra fa i Cornelio zay tsy jiosy fa jentilisa de voalaza fa lehilahy marina matahotra an'Andriamanitra ary tsara laza eo amin'ny jiosy dika zay tompo de zao aoka tsy anana mihitsy tsika fomba fisainana na préjugé ozy izy ny fiteny hoe zay ny marina za marina matoa za mampianatra de za zany manana marina reo olona reo tsy malala na inona na inona reo olona reo sisisy fa mazava be le volazany ten'Andriamanitra tao zany zay tena lesona lehibe ho atsika satria resaka iraka ty azavain'ity zany iraka hoe ahoana moa ny fomba isehoany zay le iraka fomba fanatanterana sisisa dia azadiny hoe asan'ny fanahy masina le izy ary ny teboka fahatelo zay raisika teo pasteur mafitsika de zao na i Filipo na i Cornelio de ny fanahy no ny asa taminy fanahy no miteny hoe makanesa ary mandehana miaraka amin'ireo olona reo zany hoe ny fanahy masina no efa nahita an'lay olona zay haleanao zay izaranao ny filazantsara le fanahy masina no efa mahita le olona fa tsy anao no mitady hoe ay zara zao misy olona hitoriana tompoko na hoe ay zara za zao ny andeha de ohatra sahirana ianao de avy eo ianao mangataka fanahy masina hoe fanahy masina eo ataovy manaiky reto olona ato ohatra zany ianao mandeha ianao de hoatsy any andeha ianao no mitarika amin'io ianao no misaina ianao no mandika de hoe andeha hoatsy amin'le tsola rehetra de mangataka fanahy masina ianao hiasa am'le olona zay le hoe tandremo hoe sao de mampiasa ny fanahy masina tsika tsy sika no mampiasa ny fanahy masina fa ny fanahy masina mampiasa tsika ary mila petraka tsara mihitsy angama zay fototra zay le hoe ny asa ny fanahy masina daholo tompoko ny zavatra rehetra na enao zay andeha dia ny fanahy masina no mitarika ny fanahy masina no manokatra zay le manokatra ny fahazavantsaina manome fahazavantsaina ho anao de le fanahy masina inko no efa mahita sy mahafantatra n'lay olona zay iza rahanao ny filasantsara ina no tsika amara-paranana ny dinika ny am'ty anio aty ray eny ary ny amarana anazy any de ny zavatra nitranga ihany tamin'ny Cornelio ihany zany no andeha ho raisitsika ilay lehilahy marina
dia izao eo amin'ny andininy a fa 7 ihany hoe raha mbola nieritreritra tao ambony peterany amin'ny antony fahitana efa hitany dia indreo nisy olona izay nirahny Cornelio na nytanytrano Simona ka nijana teo mbavady dia nianjo ka nanontany a na mitoetra ato ny Simona izay ataoko hoe Petera. Izany hoe misy asan'ny fanahy ihany koa zany ny asa tamin'ny Cornelio izay nampaniraka anreto telo lahy reto ho any Petera. Zany hoe tsika zany hoe ka tsy eritreritra na oviana fa hoe tsy asan'ny fanahy ny hafa ary zay no mibahana ao amintsika fa ny fanahy dia miasana amin'iza na amin'iza ary zay no toko fantatsika ny tontolo izy ty vanim-potoana misy atsika ity zany dia efa miasa ny fanahy fa izao le fahazavantsaina no andrasana fa ny fanahy efa io fa le fahazavantsaina ahafantarana an'ilay tena izy amin'izay ary zay ny dikany mitoetra io ary zay ny ilaina ny tena fifoazana zay hoe tena ilain'ny fiangonana maika indrindra dia tsy ny fanaovana plan stratégique fa lay fahatongavana amin'ny tena fifoazan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny tompony hiasany amin'ny fiangonana tsiraray avy, hiasany amin'ny membre tsiraray avy mba ho tonga amin'ny tena fifoazan'ny tena toe-panahy araka an'Andriamanitra ny tsiraray. Mifaranateo a ny fandinihana ny ten'Andriamanitra ilay loha hevitra inko izay noraisintsika tamin'ity an'ity a hotoizantsika amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo ny fandinihana izany loha hevitra izany fa andeha hoentsika mbavaka izay afatra sy talidalana izay nomen'Andriamanitra atsika teo izay. Afaka isika misaotra anao zay Jesosy malala satria avelanao ambara eto amin'izao fandarina izao ny fahamarinanao Kristy. Miezaka manajamba ny masom-panahy ilay mpanjakan'izao famazinana izao ka mampisavolovolo ny fampisaina sy ny hevitra rehetra ilay fanahinao no nazava amin'ny sainany tsara fa namafatra ny sitraponao ary taroy izay anaiky izany ko ao ka mba hitondra fifoazana tokoa ho an'ny tsiraray avy ane izao fandarana izao ary mba hazava tsara ho an-tsaina ny hiraka izay ampanaovina mba hafana maneho ny voninahitrao. Tononona sy angatana aminanao tsoky sy tia mivavaka. Amen. eny ary dia mirary ny fiadanany tompo amintsika rehetra miatrika herinandro vaovao indraytsika dia matoky an'Andriamanitra isika ary azadiny fa Andriamanitra dia matoky amin'ny teniny ka manome teny fikasanao antsika izy dia aoka isika atoky an'izany te fikasan'Andriamanitra zany hiankina amin'Andriamanitra tsy handeharaka ny fisainantsika ny fiheverantsika fa hiankina tanteraka amin'Andriamanitra miraso antsika rehetra ary samy anao fanandramana isan'andro miaraka amin'i Jesosy Kristy ny tsirairay avy. Izany indrindra no vavaka izay atao amintsika sy fanirianao antsika. Mandram-peona pasteur dia raha sitramon'ny tompo manaraka indray hotoizantsika ny fandinihana ny loha hevitra. Miraso antsika rehetra tompoko. Mandram-peona. Tsapako Jeso ny alemeko rehetra tsy mendrika anao no reo ditry izay natao mihanaraka
zay tokony hale faly miarabatsika ary faly mamangy ny tokantranontsika indray amin'ity sabata folakandro ity ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana ane dia ho amintsika sy ny tokantranontsika tsiraray avy izay miaino izao fandaharana manokana izao. Androantsika dia ijery lohahevitra manokana hoe fadihana ahoana loatra tompo ao, fanontaniana zay mitaraina mampiseho fitarainana mafy vokatry ny fahoriana sy ny sedra izany fanontaniana izay fadihana ahoana loatra tompo ao. Raha mijeritsika mijery mitoko fa 9:1 dia izao no ambarany amintsika hoe fa izao mahalala ny hevitra
hieverako anareo ho Jehova dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantanana ny amin'ny farany. Izaho mahalala hevitra na hoe tetikasa, izaho mahalala ny tetikasa heverako anareo ho Jehova dia tetikasa ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo avenir sy fanantenana amin'izao fiainana izao. Raha jerena amin'ny teny fomba hafa zany dia izay zany tiana ambara eto. Le hevitra hozy isika teo dia tetikasa ary hanome hoavy sy fanantenana ny tetikasan'ny tompo amintsika. Kanefa rehefa mametraka fanontaniantsika hoe fa nahoana loatra tompo no dia mampiseho fitarainana zany ka tsy hitatsika intsony ny fitondran'ny tompo, satria mipetraka izay fanontaniana izay hoe nahoana ny tonga amiko zao, fa maninona ny misy an'izao eo amin'ny fiainako, ary indraindray tsika very ny fanantenantsika hoe tsy hitatsika intsony zany ilay fitondran'i Jesosy ao aoriana, ka izay no antony mitenenan'i Jesosy hoe fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo hoavy sy fanantenana amin'ny farany. Rehefa hiaran'ny fitsapana mafy tsika mahazo ireo zanany dia ohatra hoe manjoy atsika ohatra ny aretina na ataontsika mihitsy hoe nisy fahafatesana mahazo ny fianakaviantsika na misy fahasembanana mahazo ny tokantranontsika ho amin'ny ankonana anankiray dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa nahoana no misy an'izao, fa nahoana tompo, fa misy inona e? Ka dia Jehova nefa dia niteny amintsika hoe satria izao ny Jehova Andriamanitra ao izay mitantana ny tananao ankavanana izay milaza aminao hoe aza matahotra fa hamonjy anao aho. Ary ao amin'ny Salamo 4:30 ka ny 9:7 koa dia milaza hoe mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehova ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehova ary mamonjy izay torotoro fanahy. Zany hoe tadidio tsara fa rehefa avelantsika Jehova mitondra ny sampenantsika dia milaza Jehova eto hoe mihaino azy Jehova ary tsy vitany mihaino fotsiny fa mamonjy azy. Ary tadidio fa Jehova dia eo akaikiny izay manana fo mangorakoraka Jehova ary mamonjy ny torotoro fanahy. Ny asan'ny devoly tokoa mantsy dia izao hoe tsy mahalala afa-tsy ny androba ary anakenda ny fiainanao izy ary tsy vitan'izay mihitsy fa andrava sy hamotika anao. Zay ny tanjon'ny devoly amintsika. Fa Jesosy kosa dia vonona ny anome fiainana be dia be ao voalaza amin'ny Jaona 10 ka ny 9:10. Ka ny tetikasan'i Jehova dia izao, na hoe hevitra hozy isika teo, hitondra fahasambarana ny tanjony ho ahy sy ho anao. Ka dia andao ary hitondra ambavaka indray isika amin'ity sabata folakandro ity ka ao amin'ny hôpitaly HGRA no entsika ambavaka dia tahaka izany koa ny centre de diagnostic malaza eto Madagasikara dia ny MM24 ao Ampefiloha. Tondra ambavaka koa tsika ho an'ny hôpitaly be velantanana ambony ka ny bloc administratif no entsika ambavaka, dia ao koa ny service gastroentérologie ao amin'ny bevelantanana ary ny service pharmacie. Dia hoentsika ambavaka koa ny pharmacie zany ao amin'ny hôpitaly militaire, ny bevelantanana ary ny HGRA. Maninona moa raha mboa hoentsika ambavaka koa ny mpitondra fahavahana sy ny manam-pahefana isan-tsokajiny. Ka manomboka eto zany dia ny service cyto-embryogénétique sy ny service anatomie pathologique ary ny service imagerie médicale
ihany koa dia hoentsika mbavaka amin'ny anio ka dia manasanao zany mba hanondrika lohanao sy zaho mba hitondra mbavaka manokana ny amin'izay servisy vitsivitsy sy ireo marary izay ao anatin'ny tokantrano koa dia hoentsika mbavaka manokana. Tompo Andriamanitra lehibe sy avo indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izahay satria tantaninao ny fiainanay tsiraray avy. Misaotra anao satria ianao ilay Andriamanitra lehibe nitantana ny fiainanay ka nilaza ianao fa hitondra fanantenana sy ho avy mamirapiratra amin'ny farany. Iny Andriamanitro ezahany devoly ho semban'ny rahona mandrakariva ny fiainanay. Kanefa mino zay Jehova ho fa ianao dia hitantana ny fiainanay ary mitantana ny tananao akavanana ary ianao dia milaza fa akaikin'izay torotoro fanahy sy mangorakoraka ary ianao koa dia akaikin'izay olona miantso anao. Ka dia mino zay sy mananteny zay Andriamanitra fa ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanay dia vonony zay ny ametraka ny fiainanay mandrakariva eo am-pelantananao. Iny Andriamanitra tianay ankasitrahana manokana ny anaranao noho ny amin'ny aretina izay nositranonao manokana taminay tsiraray avy ka tonga tamin'ny fanasitranana izahay. Misaotra anao zay ny amin'izany zavatra izany. Betsaka ireo marary an-trano izay sitrana soamantsara ihany koa. Ianao Andriamanitra no nahatonga an'izany ka omemboninahitra hatrany ny anaranao. Iny Andriamanitra tonga amin'ny fotoana fitondrana mbavaka amin'ireto servisy ireto izahay. Dia ny servisy sciences fondamentaux ao amin'ny HGRA. Dia ny servisy cyto-embryonique génétique ao amin'ny HGRA izany sy ireo maladie patologika rehetra izay iandraketan'izany hôpitaly izany ary ireo imagerie médicale ao amin'io hôpitaly io. Mangataka aminao zay Andriamanitra mba hiditra antsehatra amin'ireo mpiasa rehetra sy ny petsehatra rehetra amin'izany fitiliana manokana ny amin'ny aretina izany. Ka aomby ny fikarohana izay ataon'izy ireo hita avokoa ny fototra-aretina rehetra amin'ny alalan'izany centre de diagnostika izany. Tsy adino ihany koa Andriamanitra dia eo akaikiny eo ihany koa ny MM24 mikasika ny imagerie médicale ihany sy ireo fitiliana isan-karazany. Na ny scanner, na ny radio, na ny fitaovana rehetra izay entina hitiliana ny aretina. Ingany Andriamanitra mba aomby izany ary ianao dia anohana ny fitondram-panjakana mba ahafahana mitsabo ireo marary araka ny tokony ho izy. Iny Andriamanitra tsy adino ihany koa ny service gastro-entérologie ao amin'ny Befilatanana, ny bloc administratif ao Befilatanana ambony. Ianao Andriamanitra no momba ny personnel rehetra homenao tsilotsaina izy ireo mba ahafahana mitantana ny hôpitaly. Ary ao koa ny pharmacie rehetra, na ny hôpitaly militaire, na ny hôpitaly amin'ny HGRA, na ny hôpitaly ao Befilatanana, na ao maternité Befilatanana. Iny Andriamanitra misy pharmacie hafa izay miankina amin'ny hôpitaly ihany koa izay amonjenany marary. Ingany Andriamanitra mba ampy mandrakariva amin'ny fanafody hitsaboana nireny marary reny ka voavonjy faran'izay aingana ireo marary ao amin'ny hôpitaly ireo. Iny Andriamanitra betsaka koa nefa ny marary an-trano. Mangataka aminao zay Andriamanitra mba hamindra fo manokana ny amin'ireo marary ao an-trano ireo. Na eto Madagasikara na ivelan'ny Madagasikara. Ianao Andriamanitra nanasitrana azy ireny, ampahery azy ireny
ary tsy diso amin'ny anjarany fanahinao koa reny olona reny mandrity sabata ity. Iny Andriamanitro tondra bavaka manokana ho an'ny manam-pahefana isantsokajiny koa izahay, ireo mpitondra fivavahana miantsehatra amin'ny asa fampaherezana ireo marary. Ianao Andriamanitro no anafirery azy ireo, hanome azy ireo ihany koa ny fahasalamana mba tsy hahatonga azy ireo hitondra ny aretina any amin'ny tokantranony. Iny Andriamanitro ny betsaka ireo vavaka izay tianay angatahanay amin'ny anaranao kanefa noho ny fahafoezan'ny fisananay dia mino izay sy manantena fa ianao dia amaly ireny vavaka ireny amin'ny isambatan'olona. Tononona amin'ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy ny vavaka miaraka ny mba amelanao ny elokay tsy raray avy. Amen.
sofinao feo manambitambi miansoe avy mankanesa hati amiko iana izay trotraky ny dy feony kristino miantefa sy madora ampona azy laozanao milefa sao anjarine nina fantany familomano anaty otabete ialanefa tsy afaka iana vonona hanampy izy maneke ny asoavany andrandra feony kristino miantefa sy madora ampona azy laozanao milefa sao anjarine nina ambukumbane kuchaunuauna kananau talapitiava namanarira nitalau jesosi timbula manda hanilala marina feuni kristino miantefa sy madura ampona azy laozanao milefa sao anjarine nina misy fetrany famindrampoa tolonindramorisoarina vao itadianao ka alao ny lalana naturony iniarino bara izy tondra fivarina sy hitatana ny dy kara sendra faorina tsy mokibisanaty ofirininy tsy avela iratanana olo kanawaingana nawela te tsy maintso to diso
andray ny teny izay oentisika mampahirentsika hiatrehana ny herinandro indray isika kanefa mialohany andraisantsika ny teny dia manasanao a hanondrika anylohanao fa hivavaka isika. vavakisika raha naizany an-danitro anao lay raina any lanitra sy ny tany tombotombanjaka ny mpanjaka may fanjavatra rehetra tolotray hoanao ry any dera sy ny laza no fanahitra mandrakizay ny tsy fahafezana nifisanay ka mahatonga anay anoty anao atrehanao ka tanina fona aminao zany ankehitriny misotranao satria mbola omenao teny indray zay oentinay a hovatsym-panahy miatrika ny herinandro vaovao indray aoka ny teny mba hitoetra ao am-po ka hitondra fiainam-baovao anay izany tononona sy angatahana amina anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. ny teny izay hoentina amintsika amin'izao arivo efa mandroso alina izao dia ao amin'ny marka 10 marka 10 ny andininy fa 9:70 ka hatramin'ny 12:50 dia hovakitsika miandalana ireo marka 10 hovakina manomboka eo amin'ny andininy fa 9:70 fa ny lohateny eo dia izao ny nampahiran-tany Jesosy any Bartimeo jamba teo akaikin'ny Jeriko ny andininy fa 9:70 ary raha tonga tao Jeriko izy ary raha vao niala teo Jeriko Jesosy mba amin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo. Bartimeo moa zany a amajamba azy dia mangataka izy eny amoron-dalana ary mpangataka moa zany a dia matetika zany a dia vola no angatahany. Andininy 7:70 ary noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida ô mamindra-fo amiko. Ho an'ny jamba izany dia mampiasa ny sofiny izy ary eniny fa injay Jesosy tsy tanymasony anefa fa ahoana moa ny afatany hoe Jesosy no mandalo dia nalaza tamin'izany fotoana zany fa Jesosy dia maneho fahagagana ary mety eniny ny amin'ireo olona mifamoivo fa Jesosy no andalo ary rehefa eniny tokoa teo amin'ny fotoana mety andalovany teo anoloany Jesosy a dia izao niantso mafy izy hoe ry zanaky Davida ô mamindra fo amiko. Jereo tsara mampangataka vola angeny tokony angatana mampangataka fa eto zany Bartimeo jamba dia izao famindram-po. Andininy 9:70 ary maro no niteny mafy azy mba angina fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida ô mamindra fo amiko. Nanao hoana ny fihetsik'ireto olona marobe dia jereo tsara niteny mafy mangina ianao nefa izao fantany Bartimeo izay jamba izy tsy mahita maso fa ny feo no eniny dia izao tsy nanaka anazy mihitsy ny fitenenana mafy mety nanaraby mihitsy ara mety tena nandrara mihitsy mba tsy teneny fa izao vao maika niantsoantso mafy a Bartimeo satria fantany fa Jesosy a imandala io zany hoe tsy nahita maso izy fa eniny sofiny. Andininy 7:70 ary Jesosy nijanona dia nanao hoe antsoa ilay jamba ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana miantso anao izy. Jereo tsara izany rehefa niantsoantso tamin'ny voalohany Bartimeo dia niteny mafy azy ny olona rehetra fa rehefa niteny Jesosy hoe antsoy niova ny fiteny reto olona reto. Izany hoe rehefa miona amin'ny Jesosy zany na mandre ny tenin'i Jesosy dia miova tahaka ny Bartimeo jamba nandrean'i Jesosy izy fa izao famindram-pony nangatahany. Reto olona ireto ihany koa na eno amin'ny Bartimeo ny tabataba ny antso mafy dia ny tabataba ihany koa fa rehefa niteny Jesosy antsoy izy niova ny fiteniny. Dia nanoloana ny fiten'ireo manodinina izay nasika be teo dia izao no nataony matoky mitsangana miantso anao izy manova zavatra Jesosy ary manova zavatra hoe indrindra ity fomba fiteny ity me masika tokoa ny fomba fiten'ny olona indrindra na ho tokantrano ary na ny tena manokana rehefa mitrerina any ankizy fa izao raha amin'ny herin'ny tena tsy afaka izany
fa rehefa tena miaona am' jesosy misy zavatra miova eto rehefa nyteny jesosy niova am fitenyreto olona marobe reto matoky mitsangala miantsoanao izy dimapolo dia nanary ny lambana izy ka ny antsambotra nankeo am' jesosy izany hoe rehefa maheno an'lay feo zany hoe am' jesosy de zao tsy maintsy misy zavatra esory nanary ny lamba matetika mantsy reny mpangataka reny de somary bebe lamba zay izy ary mety lamba efa malotoloto na maloto mihitsy ary maloto be mihitsy ary fa izao nanary ny lambana izy ary rehefa nalamba de ny atsambotsambotra izany hoe nisy fifaliana zany tao aminy ka izao tsy afaka naneo an'izay hoe ny atsambotsambotra zay raha mbola eo ny zavatra manelingelona rehetra ina moa ny tena manelingelona atsika de voalohany aloha ny ady-piainana ny ady-piainana tsy afana mandre ny teny jesosy ary eo ihany ko amin'ny mahampanota de misy fahazaran-dratsy izay eo mibahana izay tsy andrenesana an jesosy miandro isan'andro san'andro araka ny ambany apokalypsy tokateo ny 20 indro efa mitsangana eo ambaravaranao ka mandondona de tsara teny raha misy miaino ny feoko ka mamoa ny varavarana de hiditra ao aminy ao ka hiara-misakafo aminy tena misy antso foana isan'andro san'andro taka ny Bartimeo lay feo fotsiny tsy nahita maso izy satria jamba fa lay feo fotsiny fa hoana moa nahatonga azy hoe mamindrafo amiko ay zany Bartimeo koa matsapa fampanota ary ny zavatra nanelingely dia ny sorony reny ary zay nahatonga azy afaka ny atsambotsambotra nakeny amin'ny jesosy andiny ndraiky am' 10 ary jesosy namara azy hoe inona ny tianao ataoko aminao ary hoy ilay jamba taminy raha bony io ny mba ampahiratana ny masoko fantatry Bartimeo fa mety afaka miazo vola tsy toko soforoana izy fa nahagaga tsy zay mpangataka any ohatran'izay vola no angatahany fa nahagaga fa izao ny mba ampahiratana ary zay nangatahany Bartimeo raha raisy koa hipetraka eo amin'ny toeran'ny Bartimeo de mety ho zao tokoa le izy hoe jamby izy tsy afaka manao iny fa rehefa mahiratra de afaka miasa volany hoe rehefa azonao ny andanina azy misy fa rehefa mampiasa ny asa da ao ambola iny tsy mety ritra ary fantany zay ary zay nahatonga azy hoe fantany rehefa mpanota izy ary ny zavatra tsy maintsy nesorony teo aminy ary zay fahazavantsaina azon'izay de asa fanata ao aminy ary ny teny izy hoe mba ampahiratana ny maso andiny 2:10 ary hoy jesosy tamy mandehany ianao ny finoanao no efa namonjy anao dia nahiratra naraka tam'izay ny masony ka nanaraka an' jesosy teny an-dalana izy ny olona zay nahita fahasoavana tamin'i jesosy de tsy niala taminy niaraka aminy eny an-dalana isan'andro isika ihany koa de zao misy zavatra mangeja inona ny mangeja samy mahafantatry ny azy ny tsirairay avy tsy afaha manatona an' jesosy mila esorony reny mbola anao fanandramana hafa isika ao ko fantatrao fa tsy hoe olanareo atrehanao reo fa fisedrananao izy reny mba hitanao an' jesosy zavatra aloha no hitranga na ho any amin'ny fivarolavona fahajopana tianana na ho any amin'ny fanafahana tanteraka de voly no mitarika ao amin'ny faratsiny fa izao koa sy Kristy anafaka izao raha sandratra ala amin'ny tany de taona ny olona rehetra anaraka manajamba masom-panany de voly fa izao kosa rehefa tena mandre ny feo izay feon' Jesosy Kristy izay ahoana moa fa fandrenesana an'izay de amin'ny toerana mangina efa feno tabataba ity tontolo ity na ny mozika arane zao tsy mozika tsony fa kotaba izay vao mainka manan-kirotana ary na mihaino mozika ary am'izao de ampiakarina ny fanamafisam-peo na ny volume hoy fitenenana ary zay mampatonga ny hoe miakatra koa na ny feo ary satria ilay tontolo mihitsy mba tontolo mikorontana ary tsy afaka andrean' Jesosy ao anatin'izay ary zay hoe lasa mivaolan'ity tontolo ity ny tediavana fa tahaka ny Bartimeo tsy nivaolan'ity tontolo ity fa le famonjena
fampairetana ny maso lay fahazavan-tsaina afantarana ny tena marina dia indro fa niaraka tamin'i Jesosy. Tiany Jesosy mba hiaraka amin'ny isan'andro ianao. Ka ao anatin'io ady-piainana izay hiatrehany io, mety ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka, ny laozany ny havany tiana ny hava-malala tamin'ny alalana fahafatesana, ny olana maro samihafa teraka izao fikorontanana maneran-tany izao, indrindra amin'ny fitonganany lafiny ara-ekônômika, ary misy fiatraikany amin'ny lafiny fitadiavana. Tadidio, tsy mahazo ianao akory, fa miaina ny zavatra azo dia matsiaro mijaly. Fanandramana avokoa ireny mba hitoky amin'ny Kristy fa tsy amin'ny zavatra omeny ity tontolo ity izay ho rava sy ho potika. Fa fiainana marak'izay no omeny Jesosy, ary ianarana izany ao anatin'ireo dia zavatra izay lazainao fa sarotra, tsy hoe sarotra fa fianarana mahatoky an'i Kristy mifikitra amin'ny teny fikasany ahafahana mahazo fiadanana. Ka ny fiadanana dia tsy avy amin'ny zavatra azo eto amin'ity fiainana ity, fa ilay fiadanam-po izay omeny Kristy. Fa na inona azon'ny olona eto amin'ity tany ity tsy mitondra fiadanam-po azy zany, fa rehefa Kristy ny manome fiadanam-po ka amin'ny alalan'ny fahazavan-tsaina omeny fanamasina dia tsapa fiadanana izay fiadanana izay dia ahafahana miatrika ny toe-javatra. Tsy hivahakory ny olona fa hisarotra io, fa omeny Kristy kosa ny fiadanam-po hiatrehana an'ireny dia tsapa fiadanana mandrakariva ianao na inona ny toe-javatra sarotra izay hatrehana. Jesosy anie ampitoetra izany fiadanana izany amponao. Amen. Misaotra anao Jesosy satria mandefa ny fiadananao ao am-ponay, ary tsapy zany amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina, indrisy anefa fa mbola voarebirebiny izao tontolo izao izahay. Ka ny filana omeny tontolo iny ka tsy any sy tediamana ka tsy ahitana fiadanana fa fahatrotrana, fahavizana, ny fahaketrahana ary fampihozam-po mihitsy ara no mitranga, satria fahafaham-po ny tena ny tediavana. Avao izany fisainana izany Jesosy, ary aiko ho tsapa fa efa manome sazy ao anay mandrakariva ianao, ko avolio misainana mba hifantoka eo aminao izay tompony finoana sy mpanefa azy, ary hoe ka toky izany izay ka ninona toe-javatra miseho amin'ny fiainana dia izao atsapa fiadanana mandrakariva ny tsiraray avy tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Eny ary dia mirary ianao ahita fiadanana miaraka amin'ny Jesosy Kristy mandritry ny herinandro izay iainanao dia mametraka ny mandram-piaona ho feno fiadanana ny fonao sy ny tokantranonao.